ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay tompony amin'ny zavatra rehetra. Misaotra ny amin'ny fitantananao anay. Misaotra ny amin'ny toerana, misaotra ny amin'ny famindrampo, misaotra ny amin'ny fitiavana, misaotra ny amin'ny fiarovana, misaotra ny amin'ny famatsiana. Alleluia. Misaotra ny amin'ny fanairana anay maraina ihany koa Andriamanitra. Alleluia. Misaotra tompony amin'ny fampianarana anay tamin'ny alalan'ny teninao omaly, ary niala teto izay Andriamanitra azoko antoka fa samy mbola nandray izay tany an-tranontany. Samy mbola nanana fotoana ny fandraisana taminao ny anarana ny sitraponao izay Andriamanitra. Jesosy tsy misy minitra very rehefa tafafantoka aminao izay Andriamanitra. Dia fotoana tahaka an'izao Andriamanitra dia amerenana indray ilay fiainanay izay tokony ho tafafantoka amin'ny sitraponao sy ny teninao isan'andro isan'andro. Dia misaotra anao izahay Jesosy satria fantatra fa ianao no mitantana, ianao no mitarika, ianao no manitsy, ianao no manamboatra, ianao no mampianatra amin'ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy ny amin'ny tombonandro pasoavana indray satria fantatra tsara mihitsy Andriamanitra fa ty andro androany ity dia andro anankiray izay isehon'ny voninahitry ny anaranao amin'ny fiainanay Andriamanitra. Ahafahanay ho tonga vavolombelona marina an'izany hoe fiarahana aminao izany satria mila an'izany ny fiarahamonina Jesosy. Tsy ilay izy tonony ny vava fa ilay izy iainana. Izany Andriamanitra ny tena tianay ho fiainana tsirairay avy Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao ilay mpanjaka masina mandrakizay tario amin'ny alalan'ny fanahinao masina ireny tsirairay avy. Tario izay fanay masina androany ahafahanay mandeha araka ilay sitrapon'ilay ray. Tsy mahay mandeha na aiza na aiza izahay, tsy afaka ny hatateraka ny sitrapon'ilay rainay izahay raha tsy efa feno ny fitarian'ny fanahinao masina. Alleluia. Tario izay fanay masina androany. Alleluia. Akofeno anao izay fanay masina. Akofeno ny tsirairay avy amin'ity fotoana ity Andriamanitra. Eny etỳ am-panombohana dia aka hofeno Andriamanitra ny tsirairay avy. Tsy hoe rehefa eny am-Fiombonana vao tena angataka ny fahafenoana fa etỳ am-panombohana. Alleluia. Akofeno ny fanay masina ny tsirairay avy. Ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Sokafy fotsiny fonao androany dia tenen'ny Tompo mangitahita ny fanahinao aho. Alleluia. Tenen'ny mihitsy hoe fanay masina feno indray amin'izao fotoana izao. Ahafahako mandeha ary tsy hoe mandeha fotsiny fa ahafahako mandeha lavitra arak'izay fitarianao Andriamanitra ray. Feno ianao fanay masina satria fantatro fa ny fanovana ny fiainako dia ambadiky ny fahafenoana. Satria fantatro fa rehefa feno anao Andriamanitra dia mangina ny feo izay tsy tokony hitarika ahy rehetra fa ilay feo avy any aminao Andriamanitra no tiako renesiny sady tiako hitarika ahy isan'andro isan'andro. Alleluia. Misaotra Tompo ny amin'ny teny izay efa vonona eny Jesosy misaotra betsaka mihitsy satria tianao foana izay ho tafatsangana hanana fiainana tena hoe maneho anao any amin'ny antsipiriany. Tianao feno ny teny ny fiainanay Andriamanitra ka izay rehetra alokon'ny vavanay dia manambara ny fahafenoana ao anatin'ny tsirairay avy. Dia amin'ity fotoana ity Jesosy dia aoka ianao ny teny indray, aoka ianao ny ampiasa indray no anatin'ny fiankofana izany, no anatin'ny fijorona vavolombelona izany, no anatin'ny fitarihana maro samihafa izany, no anatin'ny fizarana ny teninao izany Andriamanitra, no anatin'ny firaisana latabatra aminao izany Jesosy. Dia aoka ianao Jesosy Kristy no ahazo aina ampiasa anay Jesosy. Aoka ho fanehoana ny fahaizanao ny fiainanay tsirairay avy Andriamanitra fa tsy fanehoana ny mahaizahainay tsirairay avy. Aoka izay ho takona Andriamanitra fa ianao kosa ho hita Jesosy eto amin'ity fitoerana ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka n'aiza n'aiza misy manaraka amin'izao fotoana izao Andriamanitra na mivantana na tsy mivantana dia aoka handray ny sitraponao sy ny fahatsaranao ny tsirairay avy, handray ny lesona avy any aminao, handray ny fampianarana ny fananganana avy any aminao izay rehetra Andriamanitra satria tena mila an'izany izahay. Ankehitriny Jesosy tonga eto izay tsy hoe ametraka ny momba anay na hoe ametraka ny fangatanay ho ambonin'ny fiderananao Andriamanitra fa tsy maninona Jesosy na tsy tena ry izahay dia efa fantatrao ny zavatra mitranga amin'ny fiainanay fa ny zavatra tena andrasanao aminay Andriamanitra dia ilay vava feno fiderana, ilay toe-po mitodika makany aminao, ilay fo miankohaka mandrakariva, manaiky ny fitondranao, manaiky ny fitarihanao, manaiky ny fampianaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy indro izay Andriamanitra miankohako enatrehanao. Asaika ianao eo amin'izao fotoana izao raha sitraka hoe hivavaka asanaton'ny tananao dia teneny hoe mivonahitra ho an Jesosy, mivonahitra Jesosy androany meo azy ny fiderana, ilay teny pity mankalazana avy any amin'ny fonao, ilay tena faran'izay tsotra indrindra afaka miteny fotsiny ianao hoe Tompo tsara ianao. Misaotra ny amin'ny rivotra, misaotra ny amin'ny fiarovanao ny ankohonako, misaotra ny amin'ny fiarovanao anay rehetra, mpiara-manompo rehetra mbola afaka miaraka indray izahay. Misaotra Tompo fa mbola avelanao mandeha concourant. Alleluia. Mbola misy toerana, mbola misy afaka tonga soma tsara ty izahay Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa mbola eo amin'ny fitaovana rehetra azo ampiasaina. Jesosy misaotra anao izahay fa tsara ianao sady mamindra fo mihitsy ianao Andriamanitra satria matoa izay velona tahaka an'izao Andriamanitra dia mbola noho ianao. Misaotra Tompo fa masina ianao, miendrim-piderana indrindra ianao, avo ary mandrakizay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amen.
tonao ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy ho an'ny olona ny ekipanao rehetra azadiny fa reo akaikinareo dia ekipanao reo napetraka Jesosy anao. Alleluia. Ary ekipa mila miaraka tonga ny amin'ny mandrakizay tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 93 vaketsika amin'ny anaran'i Jesosy andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fahatelo amby sivifolo. Alleluia. Salamo fahatelo amby sivifolo. Raha mba afaka miaraka mamaky tsika soramandry milaza hoe ny fiandrianan'Andriamanitra. Rehefa tafapetraka eo amin'ny toerana tsara indrindra amin'ny fiainantsika Andriamanitra dia eo mihitsy ilay manomboka ny fisehom-pahalehibiazan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Salamo 93. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy rahantsika rehetra. Jehovah no mpanjaka mitafy voninahitra izy. Jehovah mitafy, eny, misikina hery izy. Ary izao rehetra izao nampitoerina ka tsy hetsika. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagola, hatrizay ianao. Manandram-peo ny rika Jehovah, eny manandram-peo ny rika. Mampirondrona ny feon'ny rika. Mihoatra noho ny rano sady be ny mahery, eny mihoatra noho ny onjan-dranomasina lehibe. Ny voninahitry Jehovah any amin'ny avo. Ny teny vavolombelonao dia marina indrindra, fa masinana ny mendrika ny tranonao mandritra ny andro maro Jehovah. Amen. Sandrato ny tanao antsika hivavaka raha sitraka ao. Tompo tena maro zany teny zany fa ny seza fiandriananao Andriamanitra. Ny mahay anao Andriamanitra. Tsy voafeny sainay, tsy voafeny tananay, tsy ho takatry ny eritreritra akory Andriamanitra. Zao rehetra zao dia nampitoerina fa tsy hetsika eo anatrehan'ny fahalehibiazanao. Midika zany Andriamanitra hoe tsisy afaka maneho ny tenany rehefa eo amin'ny fanatrehanao satria ianao lehibe indrindra. Na ny rano ary dia nataonao mihirahira ny fanomezam-boninahitra ny anaranao Andriamanitra satria ianao rery mendrika izany. Ianao ilay nanao azy no mampisy teny sy mampisy feo eny ambavany tsirairay avy, eny ambavany voary rehetra, dia ny vorona, ny zava-maniry rehetra mitraka manome voninahitra ny anaranao, ny biby rehetra midera ny anaranao Andriamanitra, ary indrindra Andriamanitra izahay olombelona no arianao hanambara fiderananao dia mitodika makany aminao androany ary mametraka anao amin'ny toerana tsara indrindra ary miteny hoe masina ilay Tompo Andriamanitra tsy toa ilay hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary ho avy. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy voninahitr'Andriamanitra. Amen. Alleluia. Alleluia. Masina indrindra tokoa ilay Tompo Andriamantsika. Alleluia. Ndao tsika aneho ny fitiavantsika sy ny etaetantsika lalina n'Andriamanitra. Ny zavatra tena hoe antony ny fadiantsika tsy ny hoe aveontsika dia hoe afaka hiteny hoe zay na vita fifadikana araka amin'ny 20 andro. Tsy izany mihitsy ka hoe atonga antsika ireharena, atonga antsika hiten'ny olona hoe zay ilay avy mifadianina, fa atonga antsika hintsana avokoa zavatra rehetrarehetra izay nanakatsakana antsika tsy eona amin'Andriamanitra, ary atonga antsika tena hoe ho lasa tafiombona be amin'i Jesosy dia ho feno etaeta azy foana amin'ny isan'andro andavanandrom-piainantsika. Tsy takany teo aloha fa tena hoe vangifana masina sa tsy izany. Izy aloha natsapa hoe tena niova amin'ny fiainam-panahiny, tena vangian'i Jesosy nandritra an'izay 20 andro izay. Za aloha dia natsapa hoe vangian'i Jesosy tena voninahitra ho azy irery ihany, voninahitra ho azy irery ihany. Témoignage kely fotsiny fohy alohany anombohana tamin'ny herintaontsika raha nanao an'ilay 20 andro dia za tsy vitako ilay izy, tena hoe nitsotra teo anatrehan'i Jesosy hoe tsy vitako. Ny antony dia satria le rythme an'ilay asako izany tsy nafahako nanao an'ilay izy mihitsy ilay andavanandro, fa ny weekend no afaka natao. Dia tamin'ity zany tena nivavaka Jesosy ho tena mangetaheta be za ve dia tsy mba hiaraka amin'ny olona kosa hoa marina fa ny olona mety miasa tena dia mavita, fa za miasa misy miasa du matin au soir, fa zao za Jesosy rehefa hosenao hoe vitako io dia vitako io zany, dia nandeha ampinoana be fotsiny zany dia nataoko ilay izy ry havana. Fa dia tena hoe Andriamanitra tena manamarina tokoa rehefa tena hoe tapa-kevitra tsika ny hitady azy dia men Jesosy hery ahako na dia hoe sady ny asa arany dia navita hoe tena hoe niombom-bavaka sy hoe ny fady. Ary misy ny fotoana mety hoe noho le oetrany hoe ianao ve ohatra sainy lehibe hoe miaraka misakafo aminy sy le olona sainy eo dia ohatr'izay zany ohatra hoe zay ohatrany hoe natapaka fa ny ankoatra an'izay tena dia rainy Jesosy fa tena azy ny hery reto fa tsy atsika tsy amin'ny sakafo fa tena ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny hery. Dia tena dia rainy Jesosy hoe mba nomeny Jesosy fahafahana kely nanao an'ilay izy zany. Ny anankiray koa tena hoe ijoroako hoe raha teo aloha zany dia ohatrany hoe rehefa miteny lehibe hoe
ndao ianao miaraka aminay makarina makary dia tsy sa mandà mihitsiny a fa tamin'ity tao anatin'ilay fifadiana dia osy izy aho hoe mijoro mihitsy aho dia za hoe za tompoko mifadianina fa raha mba misy olona afaka misolo ana amin'ity indray mitoraka ity dia rain Jesosy fa tena nanaja be lehibe anay dia osy izy hoe eny ary tsy maninona fa alao ianao mijana voninahitra ho an Jesosy zavatra tsy vitako teo aloha izany tena hoe natahotra raha za teo aloha lehibeako teo aloha fa tena Andriamanitra mampahita fity antsika rehefa antsika mivona hitady an'Andriamanitra aleloia voninahitra ho azy tena izany a ataontsika tena hoe fiatombohany fa toy izantsika foana le fiombonana be an Jesosy le etaeta lalina azy amen aleloia andaontsika hivavaka aleloia andaontsika hivavaka dia andaontsika tena amin' Jesosy hoe ity ny tenanay Jesosy atolotra eo anao manontolo ny momba anay rehetra Jesosy eo aza misy azonina mihitsy ny amin'ny momba ny tenanao eny ny fiainanao manontolo omeo an Jesosy avokoa androany tia ny tenanay Jesosy atolotray hofanatitra velona masina sitraka ao tompo raisoka anjakao izany Jesosy eo tsy ny tenako atolotro anao manontolo ry Jesosy mba ovelona anao ny asanao tiany tenako ry mpamory
Haleluya. Raisy Jesosy momba anay rehetra kanjaka. Sokafo ny vavanao dia sokafo ny fonao koa. Avelao Andriamanitra hiasa amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Avoa izay lalina ao anaty fonao an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao fa aza mangina eo anatrehana. Oh Jesosy, mangetahetanao lalina ny fonay. Tahaka anjera vavy maniry ny rano anono aniriny fanahinay ianao Tompo. Mangetahetanao loatra izay. Oh, recevez glory, glory, oh, glory, avika fenao izay Tompo. Avika vangio indray izao fiangonanao izao fanamasinao. Fa milanao loatra izay Tompo. Milanao izay fanamasinao. Mila fanatrehanao izay Tompo. Avika fenuia, avika vangio indraia, famangeta etanao, fanaimasino. Avika fenuia, avika vangio indraia, famangeta etanao, fanahimasino. Avika fenuia, avika fenuia, avika vangio, vangio indraia, famangeta etanao, fanahimasino. Avika fenuia, avika vangio indraia, famangeta etanao, fanahimasino. Mita
Ianao oxygène tompo iainanay. Tsy vitanay Jesosy ny fiainanay tsy miaraka aminao izany. Oko fenanao ny fisinay tompo. Ianao ilay alpha sy omega. Ianao ilay atrisaika ao mandrakizay. Ilay mitoetra amin'ny fiandriananao mandrakizay tompo. Halleluja. Ndatsika natitra fanatra fiankofana eo anatrehany ilay masina indrindra. Dia ilay masina mandrakizay. Cool.
Se Deus aí no asse, ira, nidai, zanakut. Naranau, avindida, sile, meidida, bun, nenara, naret. Viandian, fanapan, faefan, si tu era na red, tiamban naranau, nianzeli, masina, ibuani, masina, misandratiana, masina, masina mandrakiza.
tonga amin'ny fotoantsika hitantarana hanomezana voninahitra an'Andriamanitra, hamerenana ny voninahitra any Jesosy mandroso tompoko ny amin'ireo zavatra izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ao anatin'izany aprisihana hatranintsika alala hankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fahatsarany. Mety hoe misy olona mivavaka dia mitranga ilay izy fa tadio fa ozy izy Paoly hoe izay mamboly Apolosy manondraka fa Andriamanitra no mampitombo, Andriamanitra no mamaly vavaka ao anatin'izany. Dia mila mahafantatritsika fa ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia no Andriamanitra irery ihany. Eny tompoko. Aleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy no hijoroako vavolombelona eto izy ity. Zato fanasitranana ny taon'i Jesosy ana efa elaela kely fa izao avy nijoro vavolombelona. Rallye de miracle tany Antsirabe. Izaho aloha izany 2018 niteraka ny zanako farany dia OC zany atao opération dia nididina latsinainy dia zomany iny tonga dia niasa, mandeha miasa dia niasa foana zany dia vokatra izay dia tratran'ny RC-atsika za dia rehefa tratran'ny RC-atsika dia ohatran'ireny robot lany pile ireny, ohatrany hoe manao fiatsika ohatr'izao zany ka tratra eo dia bataina ako dia angalana dokotera dia efa miteny foana ny dokotera efa amataona zany ilay izy hoe ianao tsy mahazo manao vizana tsony io tsy mety sitrana dia calme foana no menana dia tsy mahazo manao vizana fa rehefa vizana zany dia mihetsika foana. Dia rallye de miracle tany Antsirabe efa ho ray volana mahery teo ilay izy tsy nijanona mihitsy dia rehefa marary ilay izy dia tia marary be dia tony marary be dia any amin'ny faladia any dia tsy afa-mihetsika dia raha mbola zakako zany ilay izy dia mandeha miasa foana fa tsy mitaraina mihitsy dia leo dokotera dia tsy nihinana calmant, tsy nihinana ininina tsony dia ozy ny mpanompon'Andriamanitra hoe apetraho amin'ny faritra marary ianao ny tanana kavananao tany amin'ny rallye de miracle tany Antsirabe dia me sara me aisa zany no apetrako. Za manana fivitosana izay koa eto efa 20 taona mbola ao izy ao dia zay ao aloha zany no tena apetrako fa ity tanako ankavanana ity sady manenjika ato no anenjika ato no anenjika ato satria sady sepitra fa corona koa dia le séquelle napetrany dia le septava reny dia marary tenda foana dia napetrako dia vita ny vavaka dia tato ny tsapaiko fa ny ambony tsisy ny rarahiako le ny voty satria efa 20 taona teo dia io foana ny mamaiky dia tsisy ny ova dia lasa nandeha no nakaty Antananarivo dia nianatra sekoly indray dia sendra dia ozy indray ny mpanompon'Andriamanitra apetrao amin'ilay faritra mivoto amin'izay mivoto aminao ny tananao ankavanana dia napetrako tato ny ambony tsy tadidiko vita ilay izy dia hoe afaka ve ilay fivitosana jereko mbola ao ihany dia tsy taitra dia avy nijoro vavolombelona teto nisy Sabotsiny dia nisy rahavavy izay nijoro resaka tamin'ilay hoe nametrahana fivitosana eo vao taitra fa nakaiza daholo ary le aretiko nakaiza ary le siatika nakaiza ary le sepitra za marary tenda foana presque raha vao vizana koa presque par semaine par mois dia marary io tenda io dia mihinana fanafody foana fa kaiza io vao tamin'ny herinandro indray vao hita didiko tamin'ny larobia nieno torotena dia fa lasa iza koa ary ny arety tendako nefa tsy nihinana fanafody tsony tena hoe misaotra ny Jesosy fa kay izany sitraniny fa tsy mahalala. Aleluia. Aleluia. Izany ny zavatra ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika mate ampahery anao anatin'izany mandrosoa foana aza mijery ny zavatra ety ivelany fa io ny foa nankina tamin'Andriamanitra dia efa mikarakara Andriamanitra mahareta mijoro tsara fa amin'ny fotoana farany araka ilay teny maly tsy maintsy izy no miantoka any amin'ny farany. Ndao tsika hitehaka mafoan Jesosy sady manasanao hitsangana andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Aleluia. Ndao tsika merina voninahitra amin'ny tompo fampatsahivana kely rehefa indraindray rehefa misy zavatra ataon'ny tompo amin'ny mpanompony mety hoe banalina be ilay izy mety ohatrany hoe areti-nandoha kely dia otsisy ianao ay ve izany mety hoe ny am-pitarabe izy dia tsy voadona ny tômôbilina dia nijoro vavolombelona dia ay ve izany fa aza marary andoha kely fotsiny na aza voadona ny tômôbilina kely fotsiny kely fa hitanao ny asarobidina izany
tena mahita rehefa mahita mijoro vavolombelona eto tena tsapa hoe tena aikay io zavatra andalovantsika io mety ozy izy tsika hoe nisy mijoro vavolombelona zao hoe nandeha tany amin'ny bureau anankiray dia tonga dia niraisin'le olona dia nijoro vavolombelona izy dia haiko izay koa ny raisiny foana fa ataovy fotoana tsy raisin'le olona ianao dia hitanao ny asarobidiny zany ndao tsika amerina voninahitra amin'ny tompo fa tsara loatra izy ray amin'ny anaran'i Jesosy sambatra izay manana anao misaotra ny amin'ny vavolombelon'ny mpanomponao teo mahatsiaro izay taka ny nataonao tamin'ny andron'ny Josafata tompo hoe tena mifamono ny fahavalo rehetra androany izay tompo tena mahatsapa hoe ainao atao ny zavatra rehetra ianao le Andriamanitra mpanafaka ianao le Andriamanitra mpanasitrana anaranao zany ny identité anao tsy takatry ny sainay fa misaotra tompo ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao sy mbola ataonao misaotra ray makasitraka tompo malala amin'ny anara maherin'i Jesosy amen. Alleluia. Mahazo toerana vetivety Alleluia. Alleluia. Vita fifaliantsika afaka miresaka sakafo amin'izay tsika zany zao. Alleluia. Ndao tsika resaka sakafo kely androany satria anao afaka misakafo raha atoandro dia tsy maninona fa misy tantara misy sakafo efatra reto meko atsika dia alalantsika hoe rehefa mifarany ve tsika mba voky ihany. Alleluia. Tadintsika ny tantaran'ny zanak'Israely rehefa hiditra any amin'ny tany Kanana dia naniraka iraka vitsivitsy nandeha tany dia rehefa nandeha tany ireo iraka vitsivitsy ireo dia miverina dia nanao tatitra izy. Rehefa nanao tatitra izy dia samy manana ny fijeriny. Ny sasany zany vao tonga tany dia hoe tena problema be ny any, tena goava be daholo ny olona any, olana be raha hoanitsika sarotra be makany, kivy zareo hoe io no nampanantenain'Andriamanitra nefa ny ohatran'ny sarotra be makany, goava be daholo ny olona any, sarotra be ny faninana tsika ohatran'ny tsingetana kely loatra dia tsika ve no andeha hitetateta hoany. Kivy tena kivy. Dia ozy izy indray ny ankilany nisy any izy ty Josoa sy Kaleba. Rehefa avy any dia hafa indray ny fijeriny. Dia ozy izy hoe tsara be le toerana any. Dia par rapport amin'ilay fahatsapana anankiray dia ozy izy hanina ho atsika reny. Alleluia. Ato amin'ny nomeritoko 4:7 vakiko tsara ny anaran'i Jesosy manao hoe fa aza mihodina amin'ny Jehovah ianareo ary aza matahotra ny tompo-tany fa hanina ho atsika ireo. Amen. Aika ty olana rehetrarehetra mety sedraitsika ty na mety hoentinao eto androany. Aika le sakatsakana sy le endrika aretina. Aika sakafotsika reny. Ianao mieritreritra hoe problema be ty dia ozy izy ny tompo manareo zay mavesatretana sy miasa fatratra dia manatona azy fa izy anome fitsarana. Zany hoe le everinao fa problema be iny ento eo anatrehan'Andriamanitra fa sakafo iny. Androany zany tsika zao zay mitondra eto isaorana ny tompo raha misy mitondra sakafo eto. Alleluia. Eto sakafo fa asiana saosy raha ohatra ka tsy laninao le izy, asitsika saosy atao asiana sakay kely. Alleluia. Zay misaotra an'izay mitondra sakafo. Zay nanajanona sakafo tany an-tranony rehefa tonga any dia mivavah dia asiana saosy dia hitatsika eo ny anaovana azy, hitan'ny tompo ny anaovana azy. Alleluia. Zay ny sakafo voalohany. Sakafo faharoa dia tsika ampianarin'i Jesosy hihinana izay sakafo hihinany. Zany misy sakafo hihinan'i Jesosy dia tiany koa tsika mba hihinana izay fihinany. Ao amin'ny Jaona 4:4-7. Ozy izy izy vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny aniko ozy izy dia manao ny sitrapony izay naniraka sy mahavita ny asany. Zay zany ny sakafon'i Jesosy. Dia inona koa zany ny sakafontsika? Manao ny sitrapony sy mahavita ny asany. Zany hoe rehefa mahavita ny mission izay omen'Andriamanitra antsika dia mihinan-kanina tsika zany.
ka ianao zay mifo maraina efa nanontany tamin'ny tompo hoe inona ny sakafoko androany. Tsy hoe le mofo sy dibera hoaninao rehefa avy eo ny anontanianao hoe ahoana le rehefa avy eo na le vary sy kitoza. Fa vao mifo maraina ianao dia misaotra ny tompo dia manontany azy inona ny sakafo hoaniko androany. Satria anatanteraka mission ianao matombo mbola velonaina. Alleloia. Dia izay ny sakafontsika faharoa. Alleloia. Sakafo fahatelo dia ao amin'ny Mateo 4:4 fa itsika tsy enjery. Amin'ny anaran'i Jesosy vakiko hoe fa izy kosa namarika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa izay teny rehetra aleoko ny vavan'Andriamanitra. Alleloia. Sakafo fahatelo zany dia ninona? Izay teny rehetra aleoko ny vavan'Andriamanitra. Tadidio fa misy teny be da be aleoko ny vava hafa. Na ny ao an-trano ary indraindray misy zavatra voateniny ao an-trano dia kivy ianao, ketraka ianao. Fa ahoana ihany ary izy ity? Satria tonga dia nahafeno anao le teny voarainao tsy avy amin'Andriamanitra fa mety avy amin'ny manodidina, mety avy amin'ny mpiara-miasa tsy fantatro, mety avy amin'ny gazety sy ny hainao manjery isan-karazany dia renao dia kivy ianao, ketraka ianao, marary vavony ianao. Fa ny tena tsy makarary vavony fa manasitrana vavony dia ny tenin'Andriamanitra. Alleloia. Izay ny sakafo fahatelo. Minana tenin'Andriamanitra foana. Minana tenin'Andriamanitra foana. Ozy izy tenin'Andriamanitra hoe favokisam-pifaliana, ozy izy ny eo fanatrehako. Tena voky foana zany tsika. Ary sakafo fahaefatra. Ito. Alleloia. Lay tena fihinana sy lay tena fisotro. Alleloia. Ny zavatra mahavariana amin'ny ito dia izao. Aika ilay sakafontsika isan'andro le tena fihinana dia ampiny fisotro mba tsy ho maina be ny ao anatinao. Sakafo tsara, sakafo tena fihinana, raha tena fisotro. Bon appétit. Ndao tsika hitsangana. Ndao tsika hitsangana. Misaotra ny tompo. Hiteny ny mpanompon'Andriamanitra hanazava an'izay rehetrarehetra izay fa izany nampiditra anao fotsiny. Fa tena voky ianao androany. Amen. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo. Misaotra fa nomenao sakafo izay. Ampy ho anay izany. Ninona mety mbola tsy hitanay, ninona mety mbola tsy renay. Dia sakafonao ny sakafo mahavoky, sakafo mahatretrika, sakafo panahy eo amin'ny fiainana iray manontolo. Tsotra teneninay Jesosy misaotra. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tsika ity akamafy voninahitr'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Mahafinaritra be ilay sakafo teo Inan-kanina indray zany tsika. Bon appétit ianao. Amen. Ahofany amin'ny lanitra ny tanantsika dia andao hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Mifankahita ianao amin'Andriamanitra. Raha eo tsy ampozinay tsy takatry ny sainay ny fomba fiasanao. Zavatra tsapanay dia izao hoe tsy misy maharombaka amin'ny tananao. Androany maraina izay dia ataovy manam-pahatsapana amin'ity anio ity fa ianao no antony hatongavana eto. Tsy eo amin'olombelona fa eo amin'Andriamanitra. Tsy hiain'olona fa hiaino an'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fanamasinao Jesosy asivosivana eo antsofinay mba hatonga anay hihinana ka ho velona izay tena teny avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Zavatra kely anankiray aloha nipetrahantsika. Tenena akaikinao aza mba tratra amin'ny fanotronana ihany hoe. Fa raha voatratrany eo variny ianao eno eny tratra ny fanotronana ny tany dia namoaka ny tsara tao aminy. Rehefa notron'Andriamanitra ny tany tsy tonga saina fa misy biby tao anatiny. Ny olona aza avy amin'ny tany. Fa rehefa notron'Andriamanitra ny tany voaka ny tsara tao aminy. Notron'Andriamanitra koa ny fiainan'i Petera
dia lasa tsy nahita ninonino ny petera tsy nare ninonino ny ova fahatsapana nandeha teny ambonin'ny rano tsy normal zany reta Andriamanitra rehefa miditratretra ka manotsona anao izy dia zao tadidio tsy Andriamanitra miankina izy amin'ny abetsahany zavatra be dehibe zany tsy zany ny raisonnement n'Andriamanitra tsy isany menjehin'Andriamanitra fa Andriamanitra mitady anankiray amindrana ny fahafenony mba fantatrareo ve fa zay ilaina dia nisy tao amin'ny trondro anankiray nasaina ny jonomy petera ny zavatra ilaina tokony trondro be dehibe andoavana etra tsy fa tsy vidina trondro ray kosa nandrasa petera mandana manarato dia varoty lojika petera zay fa izy Jesosy mandana manjono fa tsy manarato trondro ray dia ampy ampianatra anao tsy anisa amin'ny tany fa hanokatra anao ahalala ny kalitao alanitra tsy vareteka ao an'Andriamanitra dia zao ny zavatra nitranga atsasaka sekely no nolaina fa sekely no nomena wow hoy izy Jesosy zay mbola tsy hitanao no nomaniko rehefa manaiky hotroniko ianao androany ihany koa misy mpanjaka manatrika eto ary zay mpanjaka izay ny anamboatra ny zavatra rehetra ankalasintsika ny fitsanganany voninahiny tsy misy mihitsy nitaka azy amin'izay Andriamanitra afofany amin'ny lanitra ny tananao dia okotsika teny hisaotra azy amin'ny fotsika manontolo halleloia Jesosy sofa teto ianao ary sombola eto ianao ary sofa eto ianao ianao no antony fivorianay ianao mpanjaka anay asandratra ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy halleloia misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fidera no anjakany ny fahasoavany no anemikantsika izy mandala ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka atolory azy ny tsara indrindra avy ao anatin'ny fotsika halleloia ho anao ny aja mandrakizay Jesosy ho azy ny sy voninahitra mendrikilay nandreso antsy narevina halleluia itsangana mike ny fasana sy natazonazy ny fidera teo azy mandraky asandrato a Jesosy mandrakizay fideratsika halleluia tompony fanalait nisy andarana ambony andarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka teka mafana Andriamanitra halleluia urakurake dedika ho azy ny fiderana
fivana mandrakizay. Halleluja. Aitazisik niranumas ufafani oatanundra utapitranyadi tiwelai ipatisika sidena Mafurakura wanpatsakatsika. Halleluja. Velona mandrakizay. Manao ilay velona mandrakizay, mitoetra manapaka mandrakizay. Andrandrany nofo rehetra, antony fivorianay, antom-piasianay, tianay satria mpanjakanay, mpamonjinay ny solo anay, tsy niterena fa ny hevitra anay. Fa fony mbola tsy azo zao tontolo zao dia nanamboatra planina ho anay. Lay nihevitra taloha amin'ny fanorenana zao tontolo zao ny fahatsarany efaranay. Lay tsy nametraka ny sakana ho ambony mihoatra lavitra noho ny fanetretenanao nidina hamonjy anay. Mendrika ho anao ny fiakofana mandrakizay. Ray so ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa mpanjaka mandrakizay ianao, tsy misy mihitsy nitahaka anao amin'izay Andriamanitra. Hisandratra mandrakizay ny anaranao, ianao ilay izy hatretraiko mandrakizay. Ny fiandriananao, ny fahefanao, ny fanapahanao, tsy misy fahatsarana fa tsy ny fahatsaranao. Manjaka sy manapaha eto anivonay, fa tsy azo oharina amin'izany fahatsarana izany ny abetsahany sedra sy ny fitsapana lalovanay. Satria tsinitsiny izany raha mihoatra lavitra no ny planinao sy ny fiafarana ny maninao anay. Fa raha ny ainao aza nafohinao anay. Halleluja. Inona Jesosy eo? Ny sarobidy mihoatra lavitra no ny aina. Halleluja. Izany no antony mahatonga anay manandratra anao androany, manome fankasitrahana anao. Fa masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninany ny tany rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia hafa mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Mahazo toerana toko. Toy n'ilay omaly indray, toy n'ilay omaly ao anatin'ny fiombonana, ny kalitao-piombonana nanantsika amin'Andriamanitra dia maritra ny fifaliantsika eo am-pihatrehana aty sarotra. Matetika ny fampaherezana dia teny omena ampatsiahivana anao ny zavatra efa misy, mba hahafahanao misitraka an'izany amin'ny fotoana ilanao an'izany ao anaty aty sarotra. Marina sa tsy marina? Izay ianao ilay mila pampahery sady mila fampaherezana. Eo amin'ny fiainana raha mbola eto ambonin'ny tany dia misy foana ranomaso, misy foana ny fampahoriana. Samy manana ny endrika isehon'izany ny olombelona, na tsy voatery hitovy azy. Dia tiako milaza amintsika fa misy izany zavatra izany. Nefa ao anatin'izany rehetra izany ny Baiboly dia milaza fa manoatra noho ny mpandresy isika. Fa hoany isika no milaza ao anaty fahasahiana fa manoatra noho ny mpandresy. Ny antony dia tsotra. Misy Andriamanitra mikarakara antsika tsy hitany maso, manotona antsika amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Ary izay ilay fanotronana.
tsy rempetera tsony ny fisin'le tafiotra mba hitriny ataony e teo foana le fivitosana nandritry ny 20 taona napetraka le tanana fa mbola io le izy eo somatsara ihany hanjavatra nahafinaritra rehefa niasa Andriamanitra rehefa niasa Andriamanitra nanotrina izy adininy taty le fivitosana sy ny fisiny dia tamin'ny fotoana anankiray tsy napozy ny tsapany le izy tsy tao tsony araiza le fivitosana teto araiza le anina teto raisitsika zay témoignage zay androany andraisantsika zavatra koa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa betsaka aminareo reo ny tsy ahatsiaro orinan'ny androany ary nakay zany le nandritry ny 10 taona nandritry ny 20 taona halleloja satria hotronon'Andriamanitra ianao azonareo zay le atao hoe famangina zay le atao hoe famangina namangy anie Jesosy fa tsy tao anaty lakana fotsiny nisy famangina ao anaty lakana ary nisy famangina ivelan'ny lakana rehefa ivelan'ny lakana izy dia zao ao anaty problema mihitsy izy no miseho tsy ao mikanao izy fa ao anatin'le olana mba aneo aminao sy zara aminao karazana diplôme atao hoe maîtrise alleluia tsika tsy professionnel tsika tsy hoe nomen'Andriamanitra fafana hoe voafeh no mandeha ny ambonin'ny rano mihaino tsara ve nareo fa te ampitodika anao Jesosy hoe voafeh ny fisin'ny tafiotra sy ny onjan-dranomasina rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao sy manam-pahatsapana ny présenceny eo amin'ny fiainanao ahoana ary ny fisehon'le izy pastora ahoana ny tena mba hananako an'izany atao hoe fiadanana mbola miatrika ny fahasarotako izany toy ny omaly tapany faharoa rehefa ao amin'ny tompo ny fifaliako dia tapaka ho azy ny fatorako rehetra averiko rehefa ao amin'ny tompo ny fifaliako dia tapaka sy miva ho azy ny fatorako rehetra misy ny atao hoe fatoran'ny tahotra misy ny atao hoe fatoran'ny tebiteby misy ny atao hoe fatoran'ny ota misy karazana fatorana be dia be fa rehefa ao amin'ny tompo ny fifaliantsika ahoana ny afahako mametraka ny fifaliako ao amin'ny tompo voalohany fantatsika omaly ny lesona point voalohany malalitsika ny fahatsaran'Andriamanitra fantatsika ny fahatsaran'Andriamanitra ary tsika mino fa mahatoky izy ao a jerentsika ny asan'ny apôstôly toko 2:7-20 ka hatramin'ny 7-20 amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa nahazo teny toy izany raha lehilahy dia nataony tao amin'ny tranomaizina anatiny indrindra izy ary ny tongony nobolokiny mafy tamin'ny boloky azo ary no nomantona alina dia nivavaka sy nira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary ny haino azy mmpifatotra amin'ny teny version King James anglais izy dia miteny hoe miankohaka sy ny deran'Andriamanitra niankohaka sy ny deran'Andriamanitra Paoly sy Silasy dia ny haino azy mpifatotra ary nisy orotany mafy dia mafy avy tampoka ka ny ozongozona ny fanorenany tranomaizina dia nivoa niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra ary mivavy koa ny fatoran'izy rehetra dia natsiaro ny mpiano-tranomaizina ka nahita ny varavarany tranomaizina ny voa dia nanatsoaka ny sabana izy ka saika hamony tena satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery karana hoe aza mamony tena fa aty an'izay rehetra jereo le toe-po jereo le toe-po mba fantatrao hoe le toe-po ny Paoly raha tokony ho izy ny atao nigadra ny amponja ahoana ny fomba ivoahana fa ny olona rehefa feno Andriamanitra ao anatiny ao aminy dia tsy manahy ny tenany tsony fefa velona sy miaina amin'ny fieverana izay ananganana ny hafa raha tokony ho izy mampety ny rehetra raha namony tena ilay mpiandry ny gadra fa ozy izy Paoly aza mamony tena ny sosi amin'ny Paoly tsy tafatoetra tsony ao anatin'ilay hoe fomba ahoana ny ivoahany eto fa ozy izy Paoly
aloha ianao tsy mamony tena fandraso aloha fa zay mbola hety daholy dia mahavariana paoly tsy niresaka tamin'ilay gadra rehetrarehetra hoe aza misy mitsoaka ry zalahy fa mipetraka ho azy ny leadership amin'ny paoly tonga dia miobeira azy daholy na ny voafonja rehetra azy ayayayay rehefa feno ny communion sy fiombonana amin'Andriamanitra ny ao anatinao dia maro toerana ho azy ny autorité ny fanapahana sy ny fahefana ary ny pouvoir ao anatinao apetraka Andriamanitra zany apetraka Andriamanitra ho azy zany inona ny antony tsotra le izy rehefa nysambory ny Paoly sy Silasy noho ny filazantsara dia nahazo ordre na baiko avy amin'ny fanjakana hoe zao zany toerana ho mpivoany indrindra zany ny atao hoe toerana faran'izay ratsy indrindra ao amin'ny fonja zany hoe raha dika fonja ao anaty fonja satria toerana fametrahana criminel olona efa tena ratsy no ampidirina ny ampivoany indrindra zany dia ny amin'ilay quartier faran'izay ratsy indrindra ao ampivoany nametrahana azy roalahy zany le atao hoe ivony fonja faran'izay ratsy indrindra zavatra nisy dia zao napetraka tao amin'ny faran'izay lalina sy maizina ry zareo dia izy ny baiboly toerana nametrahana azy toerana maizina ao fivoan'ny fonja ny fideraniko dia tsy tamin'izy voaniditra fa nakanaka toerana kely izy rolalo nakanaka aina kely andaolo sy instalina kely dia rehefa avy eo midera tonga ny tamin'ny 20 alina mamantona alina amin'ny sasakalina tsara iny ny akohaka amin'izay Paoly sy Silasy nira fiderana an'Andriamanitra izy tena tamin'ny fony manontona ahoana moa ny tonga ny olona miaina zavatra ohatr' izany avita moaka fiderana hitanareo amin'izay tsy le toerana tsy le zavatra mitranga misakana atonga n'le fiderana tsy ho avoaka anao tsy misy hoe inona ny antony fa le communion mametraka ny lanjan'ny fisaorana ho ambony lavitra no ny zavatra mitranga fa naninona ry zareo nanao satria fantatry Paoly fa tsara Andriamanitra ndaso ho aza vaiko metsika amin'ny antsiprieny fa tika anao anaraka tsara hoe ohatra niza ny sokajina fiderana nataondry zareo amajiosy amin'ny Paoly dia miainga ho salamo izy dia ho hitantsika tsara fa tsy maintsy mijery tantara ianao ny jiosy rehefa mideran'Andriamanitra izy dia misy partiana salamo fa noho ny jiosy mihitsiny hoe reto no atao ohatra ny liturgie reny atao amin'ny fiangonana lehibe no ataony jiosy dia reto fiderany reto no atao rehefa zavatra ohatr' izao reto fiderany reto sy fikofany reto no atao rehefa zavatra ohatr' izao dia ohatr'izay mihitsy ny inoko fa voasoratra eto amin'ilay hoe fiankofana sy fiderana zany hoe salamo le izy fa rehefa avy eo hojerentsika le izy voalohany tiako ampitaina aloha dia zao rehefa nidera izy roalahy nigadra manodidina dia nandre azy ireo nidera zay voasoratra eto fa tsy hoe nidera niaraka taminy nandre ny aino zany hoe nakafy fotsiny zany le gadra rehetra mariko anefa fa tena tsy nisy olo-kafa mihitsy nanampy andry zareo tao fa izy roalahy rery no nidera tao aloha voalohany ny ambony zany ny aino daholy ny aino amin'ny Paoly sy Silasy ny vavaka ny gadra ny aino azy nideran'Andriamanitra ny hira ny ankohaka ny andre azy ireo zareo dia finaritra ery ny gadra satria efa elany tsy nandre an'izany ny zavatra mitranga nefa ny dia zao na havariana be le izy tonga ny famangim-panotronana rehefa tonga ny famangim-panotronana noho izy roalahy dia tsy ho an'izy roalahy rery fa ho an'ilay voafonja rehetra ny ainy koa tratra n'le izy daholy dia mivavaka ako Jesosy fa maninona nitratra koa ilay voafonja dia no tsara miantsaratsika nalainy izy roalahy napetraka tany ampivoany rehefa napetraka tany ampivoany izy roalahy tsisy varavarana misokatra tsoa zany fa eo ampivoany dia tsy maintsy na mivoakato na mivoakaroa na mivoakary na mivoakatsy dia hozy izy Andriamanitra
mbola misy varavarana fito voatongany amin'ilay voaka ry amin'ny varavarana alohan'ny idirana amin'ny fonjatsy ny ofovony ny dikany ofovony a misy andrefana misy atsinanana misy atsimo misy avaratra signe de croix azo fijaliana tsy marety aka ao an'andriamanitra napetraka teo amin'ny ivo izy ary amin'ilay ivo toerana misy an' Jesosy tsy tokony hitoeran'ny olona noho izany rehefa milatsaka eo amin'ilay ivo ny fanotonan'Andriamanitra dia tsy maintsy misy fisokafana ho an'ny rehetra ny antony ivoaka izy ary zareo raha mivaravarana misy andry zareo ihany no ny sokafan'Andriamanitra dia tsy possible tsy maintsy misitraka manodidina rehefa azo fijaliana no ivo tsy marety aka ao an'Andriamanitra noho izany noho ny fijoroan'izy roa lahy anome voninahityn'Andriamanitra dia tsy maintsy misokatra mivaravaran'izy rehetra satria ny soa ivoahana tsy Andriamanitra manendry hoe ary iny andehananareo iny an'izy roa lahy mety rehefa nisokatra izy dia mety ny safidy Paoly hoe zaka ary iny ivoaka sy lasy metsy atsy dia izy Andriamanitra hoe aloha sokafan'izy rehetra rehetra dia teo amin'ilay famangim-panotronana tsisy dinika ho an'ilay gadra kriminelina mbola tsy vita fibebahana na ho an'ilay olona anankiray izay mbola mety hoe mila dinihana aloha ny aminao a vao hivoaka n'ity fontsy ity ianao fa tsy rary mihitsy raha ianao no mivafa antorana fa raha ianao no mivoaka eto zay ilay condamnation zay ilay fanamelohana ny sain'ny olona miainga avy amin'ny fitsarana ivelany fa ny zavatra fantatr'Andriamanitra dia zao ny fisiam-Paoly eo amin'ny toerana anankiray dia fantsina ahatonga amin'ny manodidina azy andray fanafahana rehefa nanomboka nidera sy niratra zareo va daholy ny varavarana rehetra ary niaisotra daholy ny fatoran'izy rehetra ny zavatra angatahako amin'ity taon'ity voalohany amin'izao fanombohan'ny taona izao dia fanomezana anankiray avy amin'Andriamanitra ino no fanomezana eo tsisy olona anankiray tonga miaino ny tenin'Andriamanitra ka tsy ho voavaha zany ny fatoran'izy rehetra ary tsy sokatra zany ny varavaran'izy rehetra alleluia ny varavarana rehetra ny karazana varavarana katona rehetra eo amin'ny fiainanao ambarako sy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mivazany amin'ny anaran'i Jesosy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa ninina fatorana mangejanao fatoran'ny ota fatoran'ny faharatsiana fatoran'ny toetra tsy mety afaka mihitsy fatorana ao anatina gejy sy ireo karazany zavatra be dia be mbola mety tsy mampahazo aina an'Andriamanitra na amin'ny toetra na amin'ny fanao na amin'ny karazany zavatra be dia be ilanao ny tanan'Andriamanitra kanefa tsapanao fa mbola mitoetra ela be ohatran'le ny fahaman'Andriamanitra mifatorany taty arin'olo teo iny dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ihany koa ny anjaranao androany miva ny fatorana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy halleluia zao mantsy ny zavatra fantatro hay ny délivrance tsy ho ampiakohaka sy mpidera ihany fa ho an'izay mandre ihany koa indrindrindrindra ary hitako Jesosy no niteny teo amin'ny fahasan'ny Lazarosy raha eo izy izy nanangatanana izy dia ny andrandra ny lanitra misaotra anao aho tsy noho ny amiko izy izy nanaovako an'izany fa raha ny amiko fantatro fa mihainao mandrakariva ianao fa noho ny amreto misy zavatra asain'Andriamanitra ataon'ny olona mety ho roa ny isany fa ho an'ny olona rehetra izay mandray azy ny vokany androany maraina Jesosy niteny hoe zao ataovy dia ozy izy hoe nofoko ane ozy izy tena fihinany ary ny rako ane ozy izy tena fisotro ny zavatra tena fisotro zany tsy rano fa rahan'i Jesosy amen Jesosy anatin'ny sainao le hoe divay no abolana miteny hoe zafatra mpisotro divay natoka fa fanarana po amin'ny ratsy ny fiantsoan'ny baiboly an'izany Jesosy anatin'ny saina aloha zay rahan'i Jesosy zay mahatonga azy miteny hoe ny rako ny tena fisotro ny zavatra rena azo hohanina fa tsy tena fihinana io sakafo hohaninao io zany azo hohanina
fa tsy tena fihinana. Ny zavatra rehetra sotronao na rano azy azo sotrona fa tsy tena fisotro. Zay nolazain'i Jesosy ho tena fihinana sy tena fisotro dia ny tenany sy ny rany. Satria ny fiantraikan'ny rano tsy mety amin'ny fahafatesana fa ny fiantraikan'ny rano Jesosy mitondra fiainana mandrakizay. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Andriamanitra zany rehefa miteny hoe tena izy dia izay tokoa no izy. Zay mahatonga milaza fa ny rano mahasoa ny vatanao. Raha misotro jus foana ianao, raha zay nieritreretina hoe rano maloboka zany ny teny dia isotro jus foana. Atsangana ny tanàna zay mandray. Dia arary ianao raha vao izay foana no ataonao. Marina sa tsy marina? Satria tsy mety amin'ny vatanao zany. Ny rano zany endrik'ireo zavatry ny tany mahasoa sy mampety ny fiainana. Fa izy Andriamanitra tsy tena fisotro. Mahafinaritra ilay teny pasteur miamina hoe ndao hisakafo kely hiresaka sakafo. Amen. Fa tsika androany tsy niray latabatra amin'ny tompo hiara-kinana aminy ary izay tena fihinana no hoanitsika. Ka androany ianao rehefa mandray nyfanasan'ny tompo dia tadidio izy zavatra tsy tamanao satria amin'ny sakafo miditra ny anatinao no maritra ny tanjaka anananao aorian'ny fihinanana. Ka noentiny zao latabatra zao tsy vitamina aso ny vatanao ihany ohatra ny enelina ndritry ny 70 alina ninana indray mandeha izy nefa tsy natsiarinao na mandra-pahatonga anazy tany amin'ny tendrombohitra oreba ny onany tamin'Andriamanitra. Mofo ndray-pandeha avy any an-danitra, rano avy any an-danitra ny sotrona. Ny zavatra mihitsy rehefa avy any an-danitra tonga dia maharitraritra tena mahatsiravina ho asa-tana mihitsy. Ohatrany hoe tsy ilaina akory ianao miteny hoe za hifady anina fa tonga dia nitanjaka ao tsisy miaina ny herinao tsy misy miala. Fa zao miantoka ny lanitra rehefa izy ny santara tsy maharety aika ao nareo. Halleluja. Zay mahatonga miteny hoe ny zavatra sarobidy amin'Andriamanitra tsy tokony ho ao anatiny fotsika androany dia ty fahamarinana anankiray ity. Apetrao ao am-ponao zao fahamarinana zao. Ny antom-pisiko sy ny fiainako rehetra dia ho an'Andriamanitra mandrakizay. Tonga eto hanao izay ampifaly azy. Ny ankoatr'izay tsy ahoako Jesosy. Tsy ahoako ny zavatra rehetra ankoatr'izay. Fa ny zavatra fantatro dia zao tonga eto an-tany aho. Anao izay ampifaly anao. Anao izay akasitrahanao. Amen sa tsy amen. Fa rehefa izay ny zavatra mitranga manomboka hijoro Andriamanitra. Mety izy roa rery ny tao amin'ny fonjy. Fa any amin'izay toerana misy ny fanahin'ny tompo, any misy fanafahana any. Tonga dia afaka daholo izy rehetra. Jereo fa ny vaviko ny fatoran'izy rehetra. Misy fotoana ianao mila fantatsika izao. Zay ny antony mahasarobidy ny fijoroana. Ny fijoroanao na ny fitoeranao ao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia atonga an'Andriamanitra hijoro eo amin'ny toeranao satria ampiasa ny fijoroanao. Ny disponibilité na ny fahafahanao manome an'ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra dia anetsika an'Andriamanitra anotrona anao ampiasa le fijoroana asoa manodidina anao. Fantaniana mipetraka dia zao amin'ny fotoana atongavan'Andriamanitra anotrona anao manan-javatra ho raisina ve izy? Misy zavatra vonona ve? Ny onction na ny ositra dia ny fahafahanao mampiasa izay fanomezam-pahasoavana ao anatinao amponoana. Ianao mampiasa. Fa ny fanotronana tsy ianao mampiasa ositra fa Andriamanitra mampiasa toetra. Andriamanitra miara-miasa amin'ny toetrantsika. Mahafantatrareo? Rehefa omena olona toe-panaraka an'Andriamanitra dia tonga olona fantatra Andriamanitra ianao. Zay no mahatonga ny Baiboly milaza. Ny alalako anao rehefa hiala eto an-tany ianao fanotronana. Fanotronan'Andriamanitra, assistance n'Andriamanitra, assistance divine. Ny alalako anao rehefa apakatra anao tsy ianao nampiasaiko be fa ianao tafatoetra teo amin'ny sitrapoko. Tsy izay manao amiko hoe tompokotopoko nitry ny fanjakana lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra. Maro ny laza sy namary tena fa nampiasain'Andriamanitra naminany be, nanao asako avana be, nanangana hatramin'ny maty. Fa tsy fantatra akory ianareo. Satria ny ahafantarako anao amin'ilay tomboka izay napetraka ao aminao dia zao ny tompo mahalala ny azy. Fa zao aloha izay rehetra miantso ny anarany mba miangavy aho izy Paoly amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanamasina mialamy ratsy. Dikan'izay Andriamanitra
dia hiara-iasa amin'le toe-panahany ao anatinao vonona asenao ara-potoana. Mino fa tsisy vesatra tao anatin'ny Paoly sy Silasy hoe aty ve nefa ranay nefa izay manompo anao. Hitanao mahatonga andreny vesatra ireny rehefa miatrikady ianao dia satria sedraina le communion anao mbola tsy tanteraka fa mbola misy tafatoetra eo amin'ny nofo ihany ny fiahinao ny fiainanao dia mavesatra ianao satria tsy zavatra mitanga ka tsy mangirifiry ianao amin'izay. Mangirifiry daholo namoka manaikitra azy amin'ny alina. Fa rehefa manomboka tsara ny kalitao ny communion misy aminao sy Andriamanitra, manomboka tsirenao izay zavatra mitrangy ety ivelany fa mahery vaika be le fatokina mipetraka ao anaty satria manomboka miseho Andriamanitra maneho ny fahatsarany izay hanomezanao voninahitra azy. Halleluja! Ka rehefa mangy ianao mifanotronana miara-miasa amin'ny toetra io dia tsy ianao rery, tsy ianao cible fa le manodidina anao. Notronony Paoly sy Silasy nidin'Andriamanitra. Dia ohatrany teo amin'ny ranomasina mena ihany, teo anoloan'Andriamanitra dia ny mena maso ny ranomasina hitazana hoe io ny mpanjaka fa meo lalana izy. Dia voaka avy any rehetra nanao fiderana. Eo amin'ilay sakatsakany, eo amin'ilay tsisy azo ale. Zay zany. Andao tentanao avy teo an'Andriamanitra. Misy zavatra mila azontsika antoka. Ampitsikitsika kely nareo satria tena hitako miketrona kely. Hitan'i Jesosy hoe ty olona ty mety amiko. Zay olona mety amin'Andriamanitra zay le hitsangana sy manaiky ho atsangana. Hitsangana sy manaiky ho atsangana le tenin'Andriamanitra. Mety mangirifiry aminao le teny zarainy. So foana koa ve ny pasteur Rodolphe fa nitoetrako, nianako. Aolana foana isan'andro resaky ny eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Esorina foana isan'andro zay mangirifiry anay. Mangirifiry. Ahoana ny ataoko amin'izany? Inona ny alako amin'izany Andriamanitra? Fa zao, ho hitanao anie amin'ity taona ity, be dia be ny vavolombelona mpanotronona tsy takatry ny sainy hitrangy eto. Ary any amin'ny fiainana nisy ianao any, atsiaranao ilay tamin'ny ohatran'izao, tsy napoziko mihitsy fa zao ny lalana nataon'Andriamanitra satria amin'ny fotoana tsy ianao ilay hitomany be andohalika ireny dia hifadianina mba ho valian'Andriamanitra ntsony amina zavatra anankiray iainanao ety ambonin'ny tany ety ivelany. Hovana. Tsy hainao intsony izay olona izay. Fa ianao ilay manana toe-po mety. Tonga dia vonona foana n'aiza n'aiza mety amin'Andriamanitra. Mba mielahana eo amin'ny fijangajangana mamatotra anao io. Votsory. Hitanareo mahatonga ilay olona tia midevoly apetraka amina fafinaretana vetivety ianao. Dia ny tambony io ny destin-nao. Fa zaraiko teto izay, Josefa, ohatra izany. Josefa anie, raha tsy nahy nandà ny vady amin'ny Potifara izy. Dia tsy tonga teo amin'ny taronina tany Egipta mihitsy. Satria tao tranon'ny Potifara ny fiafarany. Potifara 2. Tsy Potifara premier zany mihitsy ianao. Dia ny mety aloha manangana kely sy manapa-kevitra hijery no avinao miaraka amin'i Jesosy. Tsy afaka mihitsy ianao hiteny hoe za miaraka amin'ny Tompo, za manompo an'Andriamanitra. Nefa ilay vadin'olona tsy fitsoranao mihitsy. Inona no antony tsy fantatra hoe inona? Fitsory ilay izy. Mba sérieux rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Tsika tsy afaka mihitsy ny teny hoe zao, ka izao ny nataony ihany, zao rianina ary manana velao rianina no ny ataony ihany fa anazy iny. Fa ianao ny anao eto mitondra velasaonao eto fanotronana. Mila toetra Andriamanitra, tia ampiasa anao Andriamanitra. Le toetra anao no tian'Andriamanitra miara-miasa fa tsy anao mifofotra be ampinoana intsony. Tsy mila mifofotra anie Petery. Vao nierika izy mitady verina, hijery an'ilay problème sy sekoly efa nilalovany. Tao anaty lakana toy izy Andriamanitra hoe tsy za nitsonika. Za mihitsy no miseho ato anaty problème amin'izao. Ao anaty tafiditra mihitsy no miseho. Mba ampahitako anao fa tsy problème io tafiditra io fa nokatra masom-panahinao hoe lalan'io atsapanao fa rehefa miaraka amiko ianao ny fetezanao fotsiny miaraka amiko dia tonga anao tsy andre tafiditra sy onjan-dranomasina mandra-pahatonga ao anaty lakana. Lesona kely fotsiny Jesosy no apetrako. Tsy ampianatra anao androany hoe ritafiditra! Ny olona hoe tenao spectacle, amin'ny problème tsika olombelona, tenao spectacle daholo.
ny miracle tompoko tsy spectacle ny fagagana tsy spectacle hoe mba ho hitan'ny olo hoe mahavita zavatra ianao zay zavatra zay ao anaty zay a mila vonoiny zay mafy be ny namonao zay satria za tao anatin'izay hitanareo le hoe teo hita kely rehefa ianao tsy mahazaka ny fisehon'ny hafa dia nidikan'izay teo hita eo amin'ny toerany dia manao zay fomba fotsiny ianao a anipazana zavatra mba tonga azy tsy jesosy satria tsy tokony ho ianao no eo araka ny fomba fihevitra ao dia nefa zay manakana ny tanàn'andriamanitra amin'ny fiainanao satria fona adala koa zay hitanareo be dia be ny adala sondrakondrafana fa mody endry eo am-pitenenana zavatra tsy azonao mety misy zavatra tsy azonao misy zavatra mety tsy azonareo le izy fa misy zavatra tiako ampitaina ao anatin'le izy hitanareo za teo amin'ny toerana io fa mijoro vavolombelona fa afaka ary tsy za no délivre anahy fa nanaiky ho délivrena raha tafivrirana karaha vitany hoe misy tena ary le zavatra nataon'andriamanitra ohatran'izao mba tiako fantatry ny olona mihitsy hoe ampiasain'andriamanitra any anatiko tsy mivoaka eto ato ina le tanjona anatin'le izy te hiseho ao anaty fihavana fa olona tsy mitovy amin'ny olona rehetra teosyandriamanitra me jesosy mijery izy izy ndre teo stara le bandy kely ty nefa tsisy nininona ataon'le ry akory reny raha voazany tsy miditra eo fiainana tonga dia zéro io ny zavatra nitranga amin'izay nanomboka mivavaka andriamanitra tomany amin'izay ny antony mivavaka ao anahy fa tsy tafavoaka mihitsy dia miteny andriamanitra le nanafaka tamin'izao iny ihany anie no afaka nafaka anao ao anatiny io dia mivavaka io toetra io ny salobona tato anatiko dedaka te ho hita te hiavaka te hisongatina mitsotra ohatry ny amaly maty isoran'andriamanitra aloha fa mbola omeny fahatsapana hoe ty le problème dia afaka nitsanganao anatin'le izy vao nanomboka ny nanaiky tao anatin'ny foko nanaiky tao anatin'ny foko ray manontolo tompo aoka tsy za no hita fa ianao nitanjona manko ao anatin'le hoe te ho hita dia te hiavaka dia tonga ny olona hifikitra aminao hiankina aminao hoe tsy afaka tonga dia ho any amin'ny tompo izy fa tsy maintsy eo aminao ny lalana dia raha vao misy an'izao dia paster Rodolphe any hoentina dia dikan'izay ianao zany te hampiditra ny tenanao eo amin'ny toeran'andriamanitra tandindony Kristy sandoka ihany le ny fitsoranao anaty toriteny amin'izay ianao io fitsoranao anaty toriteny te teny aminao fa afaky ny aleo teny ianao tena nokatra ny fonao ho an'i Jesosy manokana tsy ny rana mba hatonga hiankinanao tahaka ny hoe olona anankiray tsy azo elana raha anantonan'i Jesosy ianao raha ihany tokana ihany ao anaty baiboly ny tsy azonao elana raha ho any amin'ny ray ianao za lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany ataovy hoe halleluja tombo pisiko mety misy fahasoavana mety misy fanomezam-pahasoavana ohatran'izay nananao ihany koa dia ny antontsika rehetrarehetra miaraka io tsisy miavaka tsika hoe tia miavaka manokana noho ny anankiray mianao avy ianareo fa samy manana fanomezam-pahasoavana daholo tsika rehetra dia zay mahatonga baiboly milaza zarazaraina samy hafa amin'ny fanomezam-pahasoavana misy dikan'le izy fa ny fanara ihany zarazaraina samy hafa ny fanompona fa ny tompo ray ihany zany hoe andriamanitra zany tia metraka nokatra an'izaytsika hoe ny zavatra rehetra izay mitranga dia zarazaraina samy hafa fotsiny ho fanomezana samy hafa le izy fa ny centre andriamanitra dia le fifamenona ny sehoany le fifanajana menitsika zoky dia ny zoky hajaina misy ray eo amintsika ampinoana fa tsy ampanahy koa fa tokana ihany raintsika ampanahy dia andriamanitra ray ray Jesosy Kristy alleluia dia manaiky tsika ny fanaja raha misy zavatra tsy vitanao ka fampitondra mbavaka na izaho koa ngamba nareo variana hoe tambavaka izay dia taitra be le olona mijery
misy manao zany zavy mitondra-bavaka anao zavy mitondra-bavaka anao ty zay rehefa aveo za mila fitondrana mbavaka satria indraindray misy fotoana inon'Andriamanitra anao fa mba tsy hinony kely indray aloha ako fa mba iriko hoe hinony foana tsy marety ao an'Andriamanitra. Halleloja. Zay endriky ny fanetretena zay aseoko le omaly le fanetretena. Ny fanetretena sy ny toetra vokatry ny fanahy dia tsy tany devoly. Io rery lalana tsy tany devoly. Fanetretena. Fa raha fantany hoe tsangana maty Jesosy tsy nombohany teo amin'ny azo fijalia fa ny safosafony. Ny azy mantsy ny tanjony. Tsy hoe tonga an Jesosy harary na ho faty fa ny tonga anao tsy handray fiainana mandrakizay. Azonareo mijery problème. Dia ozy izy Paoly raha fantany ozy izy mpanjaka ny andrinan'izao tontolo izao devoly zany. Fa hoe ho mpanjaka ny voninahitra Jesosy hoe hokavanany iray ho voavotsy tsika dia tsy nombohany teo amin'ny azo fijaliana Jesosy. Io le toetra samihafa. Ao amin'Andriamanitra raha vao tsy tratra antsika ny fatran'le toetra takian'Andriamanitra anany ao anatin'ny fo. Zay mahatonga antsika eny tsy hoe mitovy amin'izao tontolo izao. Zao tontolo izao mahazo menimenina be tsy analakely izy manompa amin'ny teny ratsy. Fenao tsy afaka manao an'izany. Ianao tsy afaka malifaty nizanizy zany ho an'nizaniza miteny ninoninona anao. Izy mahazo manao an'izany fenao tsy mahazo manao an'izany. Sady tsy hoe tsy mahazo mody mangina fotsiny fa ny ato pura sady madio. Mazava? Pakem-pitiavana. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Halleloja. Misy zavatra tsy azonao atao tenenao kaikinao misy zavatra tsy azonao atao tsony. Mila mitandrina ianao hoe nareo moa le vangina amin'ny fanotronana. Mila mitandrina amin'ny toe-po hoe tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra mantsy ampiasa ny fijoroantsika izy. Verina amin'izay tsika. Ny fijoroantsika izany zavatra sarobidy amin'Andriamanitra. Paoly sy Silasy ho an'ny voafonja rehetra tao. Dia inona koa? Sadraka, Mesaka, sy Abednego ho amin'ny Babilôna ray manontolo ny fijoroan-drareo nampiasain'Andriamanitra. Teo izy mpanjaka tsy mivavaka amin'Andriamanitra ray tolon'reto satria nijoro izy telo lahy. Dia atao trano fisoko ny trano tonga dia i Nebokadnezara ihany ny teny hoe raha vao any io sampy io raha vao any. Satria nahoana tsy adino ilay izy hoe volamena. Adinony hoe sarongeza be volamena adinony. Piteo any io zany hoe tsisy valeur antsony. Fa zao ny Andriamanitra izy telo lahy reto ny teny Andriamanitra. Andriamanitra ohatra hitako reto ny pôjin'ny Nebokadnezara hoe resy. Satria joro izy telo lahy. Joro Daniel nampiovan'ny fanjakany Babilôna. Darius koa tonga dia nanaiky ohatr'izay. Fa maninona ny firenentsika? Fa maninona loatra ny fiangonana be dia be? Mitory nefa tsy misy impact amin'ny fiovam-pon'ny olona. Message afatra. Fampianarana. Fiantraikan'ilay fanairana opoko izay oponao. Dia tsisy mijoro mihitsy ve zany eto? Raha tianao Andriamanitra anotrina ny gasikara, anotrina ny ty firenentsika ity sy anotrina ny malagasy. Aza mifanilika ampitoerana hoe ianona ny natonga an'izao na ianona ny natonga an'izao. Raisy ny andraikitra fa avy amin'ny fiovanao olona telo nanova amin'ny Babilôna. Telo! Niosongosony Babilôna ray manontolo. Raha tena mijoro tsika reto raha tena mijoro tsika. Tsy makaizy zany io. Tsy hoe fanjakana ny tsy niasa, na ny vahoaka ny tsy nandray andraikitra, na ny mpanao politika ny ratsy. Alao tsy mifampitsara e. Alao tsy mifampitsara. Alao manokatra fotsiny tsy resaka hoe fahalainana ny ova fotsiny, fahalainana ny ova fo, ny fanoliana any amin'ny ekonomia, any amin'ny toe-karena, any amin'ny fitantanana, zavatra ivelany zany, kipitsopitsony zany, ny zavatra tena foty ty aingana ao anaty fanovana fiovam-po ao anaty. Alao ty resaka ty tena tsorona. Ary ny voalohany amin'izany tsy mpanao politika. Voalohany amin'izany tsy olona tsotra, tsy finoana hafa, fa ny olon'Andriamanitra.
zay mahatonga an'Andriamanitra nampifamatotra ny fanasitranana ny tany amin'ny fiovam-po ny olon'Andriamanitra raha ny oloko izy izy fa tsy hoe ny olona eto amin'ity tanàna ity. Ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anety tena hivavaka hitady ny tavako dia ozy izy hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiainao azany an-danitra avelako ny elony kadô sitrana ny taniny tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Le izy atsangana foana ny forum fa amin'ny from foana ny farany io e from io fa manino Madagasikara ny tena tsy manaiky Andriamanitra, tsy manaiky Andriamanitra, miala tsiny fa somary miresaka kely firenentsika. Fa manino Madagasikara ny tsy manaiky mihitsy hoe aomby amin'ny tsirariny zany ny firenentsika. Raha mijery ianao etsy Dubai, tsy firenena kristianina akory, nefa jereo fa mira-pirata ny hita maso. Raha mijery ianao Chine, mahita sarivongana be, ngeza be manao ohatran'izao, zany ny nony, nefa jereo ny fandrosoan'ny firenena. Ry Malagasy, misaory ianao an'Andriamanitra. Fenao ilay vahoaka voafidy, tsy tian'Andriamanitra ho faritana amin'ny fandrosoana eo ivelany, tsy ny aloava amin'ny fandrosoana ao anaty ny fijoroan'ny firenenao. Ahoana mipetraka ilay izy? Voalohany, teto amin'ity firenena ity nisy zeziky ny fanompona sy olona nijoro ho an'Andriamanitra tamin'ny fahamarinana. Raha salama martyra anie maty, latsaka ny rano. Tao fiadanana martyra ny tantaram-piainana ny fiangonana protestantisme. Protestante, izay tonga teto Madagasikara voalohany, be martyra ny filazantsara. Misy zezika ny angana ny finoany malagasy. Ary ireo no mitaraina ny mason'Andriamanitra satria ny raha mitaraina koa. Izay ny rano martyra marina. Bokin'ny Apokalipsy milaza an'izany ny Baiboly. Lasa zezika ho an'ilay firenena. Noho izany, na ho arivo fotoana azy sika. Na ho arivo fotoana azy sika. Rehefa tsy tena hibebaka, raha vao tsy maneky hibebaka ianao amin'izao fotoana hitenenako izao, anapa-kevitra tena hoe hivavaka tsara, hiala amin'ny ratsy fanaonao tsara, dia tsy hamela ninninona ho an'ny taranakao ny ezaka rehetra izay ataonao. Na inona, na inona. Miverena amin'Andriamanitra. Mpitondra fivavahana. Manana andraikitra amin'ny fiangonana. Zay mpanompo Jesosy rehetra mibeba marina. Antso faobe fibebahana. Zay. Paul Silas fotsiny tao am-ponjy. Tonga dia voaka. Voaka ny rezultat. Tafavoaka ry zalahy. Izy rehetra tao. Hoy Paul, hitanao? Rehefa manoto n'Andriamanitra amin'ilay finoana manome voninahitra azy iny, ka tonga fiainana ilay izy. Tonga fiainana ilay izy satria tsisy vesatra mihitsy izy roalahy. Tena ohatrany hoe mahavariana. Miresaka amin'ny Darius alohan'ny hiditra ao anatin'ny lavaky ny liona. Daniel, dia mbola zao no nataony mampionona ny mpanjaka izy vakio e. Na mpanjaka indray ny ampionona, nampaherezina ilay mpanjaka. Fantatry ny tompony am-ponao fa za manamely tena. Fa raha angamba ianao fantatrao fa io le nanao soniva raha tsy décision farany avy amin'io, tsy ho atsipiery ianao. Vao mahita anazy, vao miteny, vao tonga mpanjaka, Daniel, azareo tsara vela ty! Mpamadika tsisy ilana azy. Fa maninona koa zany soniavana nefa tsisy enquête akory. Tonga d'exécution. Azonareo ilay izy. Satria loza be ilay andavaky ny liona. Fa mahavariana ny olona tsara communion nampahery ny mpanipy azy sy nanao soni analalana apiditra azy eo andavaky ny liona. Zany rangaka afovolamena. Mba zany reto mba jerena dia tafina hoe. Nareo hoe tsy leo an'ilay hoe tsy mifankahita-pana amin'Andriamanitra. Ohatrany hoe hiezaka be sy fitototoana be fotsiny ety ivelany. Zay le tao hoe sarinady. Raha ohatra ka tsy rananao zany toe-po zany, eo ampanompona. Fa maninona Daniel nanazany fo zany? Tia vavaka izy. Tia an'Andriamanitra izy, ampy communion izy. Ao anaty sedra tonga dia nampahereziny Darius.
kalma Dariosa, fantatro ny problema fa voavitaka rehetra ianao. Dia hatry misisy ndratsy nefa meme daholo efa falifaly. Izy koa tsy niteny anatin'ny fonona na teny hoe hitany lisany tsara ny azo lisany rehefa avy eo tsisy an'izany. Izany tsisy resaka kafara eo, tsisy kadradraka. Tsy marety ka manandriamanitra. Tsisy resaka kafara eo satria nahoana niato madio. Io le niteny aloha ny vavanao na mety hoe enjakenjana azy ny fonao hitan'Andriamanitra. Tsisy afaka hiditra hoe tsarany ao. Fa fonao. Dia natsipy izy ny Andriamanitra izay vavahako izy afaka hamonjy anao e. Noho izany tsy problème io fa avy aloha andeha fotsiny Dariosa. Hany a, kony a. Dia izy Dariosa, mpanjaka be. Natsipy tao izy rehefa avy eo. Vao marena tsy nahita toro. Daniel lo mbola ao ve ianao? Ye! Avoay tao izy. Avoaka. Inona amin'izay fisetrin'ilay izy. Izay nandefa azy tao, atao ese. Sao dia lelio anao nefa maty. Tsy maintsy misy ese ao aloha. Tsy anjaranao intsony izay ese izay. Tsy ianao no mivavaka ao an'ilay ese. Tsy ianao no nanana fo tsy pahazo ao ireo. Izay amin'izay ilay famafazana sy fitsinjana fa mamaly. Noho ny fijoroan'i Daniel dia voavonjiko Babilôna. Tratra ny famangim-panotronana. Ohatr'ohatry izany ilay tiako teny hoe famangim-panotronana. Ka ny hoe mivavaka. Rehefa mamantona alina dia midika ihany koa hoe fotoanan'ny fahakiviana. Ao anatin'ilay mamantona alina tsara lalovanao amin'ny fahakiviana ireny. Mandalo misasakalina be ny fiainanao. Mandalo fampahoriana. Tsy nisy asa nandritry ny 20 taona. Raisiko foana ilay 20 taona teo. Narary nandritry ny 20 taona. Tsisy famatsiana mandritry ny 20 taona. Voailika nandritry ny 20 taona. Jereo fa ao anatin'io misasakalina io mihitsy amin'ity taona ity. Dia tadidio amin'ilay tsy misy ninninina azo atao io, tsy misy mofo mafana. Rehefa amin'ny 12 alina ka te hihinana ianao dia tsy mahita boulangerie misokatra. Zay ilay misasakalina. Ny sasakalina fotoana fandalovana fahasarotana. Mitaky torimaso kanefa amin'ny fotoana ifoazanao hivavaka no hatonga an'Andriamanitra hamaly ianao. Eo indrindra no mijoro Paoly sy Silasy mivavaka tamin'Andriamanitra. Na ao anaty krizy aza amin'ny fiainanao indrindra, ao anaty zavatra tsy mahafinaritra, dia miangavy ianao aza mandany fotoana mitabataba, manomeza fotoana hivavahana. Dia ny zavatra atao, nameny Paoly sy Silasy ny sekret, nideran'Andriamanitra, mivavaha amin'Andriamanitra. Rehefa mivavaka sy midera ianao dia misy zavatra telo miseho. Voalohany, mira sy mideran'Andriamanitra ianao, inona ny fiderana ataonao. Verina kely amin'izay amin'ny tantaram-piainan'ny Jiosy. Amin'ny tantaran'ny Jiosy mihitsiny. Satria Paoly sy Silasy Jiosy dia inoko fa izay ny zavatra nitranga. Mandray salamo ry zareo. Inona ny salamo nataony zareo satria Jiosy izy. Ny fanaon'ny Jiosy rehefa anaty fahoriana dia manomboka amin'ny salamo 7:100 ka hatramin'ny 9:7:100. Toko 7:100. Salamo 7:100 ka hatramin'ny salamo 7:100. Reo ny tononkira firan'ny Jiosy. Paoly tao amin'ny sinagoga taloha. Efa hain-tsenjery ireo. Rehefa hideran'Andriamanitra izany dia tsy maintsy ao anatin'ireo ilay izy. Jehovah mpiandray izany aloha tsy tafiditra tao anatin'ilay izy. Satria salamo 7:100 ka hatramin'ny 7:100 no voasoratra ao anatin'ilay izy. Ary isa-taona ny Jiosy dia mihiran'ireo foana izy isa-taona indray-pandeha isa-taona. Nay no jerentsika fa inona no natonga n'io salamo io lazaiko hoe zay zany ilay hira nataon'ny zareo satria kantika ny salamo ny tononkira nentin'ny hiran'ny zareo inona no nitranga. Voalohany ny tenin'ny Baiboly fa nisy horohorontany mafy izy amin'ny 520 avy tampoka niozongozona amin'ny fanondrenan'ny tranomaizina. Dia nivoa niaraka tamin'izay mivaravarana rehetra ary nivaha niaraka tamin'izay mifatoran'izy rehetra. Etapy anankitelo horohorontany niozongozona fotom-panondrenan'ny trano, nivaha ny varavarana rehetra, nivoa ny varavarana rehetra dia nivaha ny fatoran'izy rehetra. Ireo zavatra telo eo zany no niseho. Inona ny antony natonga ireo zavatra telo ireo niseho. Rehefa manotrina Andriamanitra ka mamangy anao izy dia miozongozona ny fanondrenan'ny tranomaizina. Raha mbola miazona ny fandrosoanao sy ny fahafahanao, izay zavatra rehetrarehetra tena mety hoe ohatra ny tady ho fiainanao zany ilay fototra, any ny ataken'Andriamanitra voalohany. Zay mahatonga an'Andriamanitra nanangana fototra vaovao rehefa nateraka indray ianao Jesosy Kristy ao amin'ny Jesosy. Faharoa, mivoha ny varavarana rehetra. Rehefa manampy Andriamanitra
dia tsy mila mivavaka ianao any varavarana misokatra satria rehefa manotrina izy mivaravarana fahagola rehetra ny sokafany dia mivavy koa ny fatorana izy rehetra rehefa mamanga mifanotronin'Andriamanitra dia mivavy koa ny fatorana rehetra satria zay mihitsy nontranga teto amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20 ty hijerytsika ny salamo 7:100 ny 9:7 eo fotsiny salamo 7:100 ny 9:7 fa lava loatra raha ohatra ka mbola hoe ovakitsika daholo ohatrany amin'ny 7:100 nanareo aranoko eo alleloia manangana ny malahelo ala mivovoka izy ary manandratra ny mahantra ho afaka mizesika tatsika io zany aloha anisan'ny teny anankiray salamo 4:100 ny 9:7 salamo 4:100 ny 9:7 tafiditra anatin'ilay salamo daholo io le fataon'ny Jiosy miororo eo anatrehan'ny tompo ry tany dia eo anatrehan'Andriamanitra Jakoba surako fa rehefa nirana io miororo eo anatrehan'Andriamanitra Jakoba ry tany ozy izy Paoly Silas miororo ranomasina ka nahita zararo izy Silas nandeha amin'izay le hira halleloia dia inona ny zavatra nitranga niororo tokoa ny tany rehefa nira zany zareo voatonga teo amin'ny toko sy andininy io dia niororo ny tany satria tena nidina tokoa Andriamanitra zany hoe misy ifandraisany amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20 salamo 4:100 ny 9:7 salamo 9:100 ny 9:7 dia dingantsika amin'ny 9:9 salamo 9:100 ny 9:7 dia dingantsika amin'ny 9:9 niodidina tamiko ny famatorany fahafatesana ary nahazo any fahorian'ny fiainatsita nahita fahoriana sy alahelo aho dia namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao sy ny masoko tamin'ny ranomasoko ary ny tongotro tamin'ny fahatafitoinana dia io le tongotra bloqué tamin'ny hazo sy ny tanana voafatotra dia ny zavatra nitranga tonga dia tapaka amin'ny fatorana voanirany oro zareo salamo 7:100 ny 9:7 salamo 7:100 ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy voay ny vavahady ny fahamarinana aho hiditra eo aho ka idera Jehova voany derany kory zareo ny vony varavarana rehetra halleluia manomboka amin'ny salamo 7:100 ka hatramin'ny 7:100 zany dia misy teny voalaza ao manetsika an'Andriamanitra anamarina saina pirofo ra-panotronana ny fahamarinany zavatra nataony tany amin'ny lasy fa ho realizeny amin'ny androany noho izany raha nisy famangim-panotronana voalohany tsy zava-baovao le izy fa ny fiangonana voalohany nefa ny ainan'izany niaraka tamin'ry Paoly apôstôly rehefa feno fiderana ny fonao feno fiankofana ny ao anatinao ara-piombonina amin'Andriamanitra tsy mahakasika ianao ilay zavatra mitranga fa mitsika ianao na banga aza dia teteny aminao raha tratra amin'ny fanotronana eo mpitokakany io ianao amin'ny alina maniry tamiko miomana tsy mahareteka Andriamanitra tonga tokoa ny ororo-tany nizongozona tokoa ny fototry ny fonja nisokatra tokoa ny varavarana rehetra ny vavy koa ny fatoran'izy rehetra ataontsika ianao hoe halleloia miororo ny tany eo anatrehan'Andriamanitra nizongozona ny fototry sokatra ny varavarana fa zao ny zavatra tiako tenenina mila mifanaraka tsara amin'ny zavatra miseho ny fifaliana ao am-ponao amin'izay nomezanao voninahitra azy za zao mahita androany fa nifototra ratsy rehetra mizongozona daholy niozona tany amin'ny razanao tany afaka daholo zay fototra tsy nety tany zay zavatra mbola mety hoe ozona tokony anaraka ohatrany hoe tsy tokony anambady ianao marary lavo nareo satria diabetika tsy fantatra hoe mona vony tension sy ny etsetretsetretsetra androany ny fotoana anaovanao veloman'izany satria ny zavatra mitranga aoriny finananao ny tena fina sy fisonao ny tena fisotro dia zao zay makina rehetra ny anatinao sisy paster miaminy teo rehefa sotronao ny rano dia mandimandina amin'izay ny tenda marina zany dikan'izay endriky ny fanamandinana fiainana lasa mandimandina tsara ny fiainanao amin'ny alalan'ny fimbonanao amin'Andriamanitra ka reo fototra rehetra tsy mety rehetra ho isorony zany matetika eo aminareo menakavy tsy misy mitsy olona manambady fa ohatrany célibatera daholo zany hatramin'ny farany afaka zany manomboka androany fototra tsy izy zany ny fanambaniny rehetra androany ozongozona dia ho esorina dia retsika kely ny Matthieu 5:17
Matio 5:10 ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Ary izy namalaka nanao hoe ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny raiko any an-danitra dia maninona ozy izy? Ongotako. Dia ozy koa Jesosy amin'ny Jaona 4:4. Misy zavatra nytenenin' Jesosy izay ao. Jaona 4:4. Alleloia. Koa raha ny zanaka ny afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Noho izany izay nanagada anao rehetra ka fatorana rehetra mbola mipetraka teo amin'ny fiainanao aza tahitra androany fa anio ny fotoana ikarakaran'Andriamanitra anio afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Varavarana misokatra ho an'ny fanompoana. Varavarana misokatra ho amin'ny fitarana. Ataovy amen. Varavarana misokatra ho amin'ny fivelarana. Varavarana misokatra ho amin'ny famonjem-panahy. Varavarana misokatra ho amin'ny fiatraikan'ny fisianao amin'izay. Varavarana misokatra ho an'ny asa mandraranao. Varavarana misokatra ho an'ilay projet tsy vita hatramin'izay. Varavarana misokatra ho amin'ny fandraranao. Varavarana misokatra ho anareo menakavy amin'izay. Varavarana misokatra tany an-danitra amin'izay. Tsy maharety ka ho an'Andriamanitra. Halleluia. Apokalipsy 7:7. Ary varavarana misokatra io rehefa izy manokatra an'io tsisy afaka manakatona intsony. Apokalipsy 7:7 ny andininy 7. Ary soraty eo amin'ny anjely ny fiangonana ny Filadelfia izao no lazainy masina izay marina izay manana ny fanalahidin'i Davida izay mamoka tsy misy ahidy ary manitika tsy misy mamoa zany. Dikan'izany aza matahotra eo ny dimy mpamosavy ny varavarana. Rehefa notrona anao Andriamanitra tsisy mahidy zany io ary rehefa nisokafany io tsisy mahakatony zany koa. Minoa ianao fa izay nisokafany tsy hakatony zany mandrakizay. Tsy maharety akavan'Andriamanitra. Ny antony spesialista izy amin'ny famoahana varavarana fahagola. Dikany hoe varavarana fahagola, varavarana efa tranainy be, efa misy kalalao fa hoe io tsy sokatra tsony. Fa rehefa miara-miditra teo amin'ny mpanjaka amin'ny voninahitra ianao, dia ho marina aminao indray Salamo 4:20, ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 7. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misandrato anareo ry varavarana fahagola. Mba hidira mpanjaka amin'ny voninahitra. Fa iza moa izao mpanjaka amin'ny voninahitra izao? Jehova mahery tsy to! Jehova mpiady mahery! Asandrato ny lohanareo ry varavarana ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola mba hidira mpanjaka ny voninahitra. Fa izy zao mpanjaka ny voninahitra zao? Jehova tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Varavarana fahagola ohatry ny hoe tsy sokatra zany, efa misy kalalao, efa misy an'ilay faroradoratra ala reny. Dia eo mpanjaka ny voninahitra eo anoloana fa manina izy tsy niditra satria ianao tsy nanaikotronina. Fa amin'ity taon'ity hovanginy miaraka aminao izy anokatra an'io varavarana io. Dia vao tonga eo nareo le nidy fahagola mihitsy ny hosokafan'Andriamanitra tafiditra ianao amin'ity taon'ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Le zavatra impossible iny ho tafiditra ao ianao. Fa jereo tsara masino kaikinao mendrika tsara amin'ny fiainam-panahy. Aza manotaka sasa. Fa mijoroa ho lafatra tsara hoe dia mba miaina amin'ny mangarahara. Fa ny tompo Jesosy dia mpanao ny tsara hoe oke ianao ry dimy sy fara. Mafdeo an'Andriamanitra. Halleluia. Sokatra io varavarana io e. Ranomasina mianarany sokatra. Hotronony ianao amen. Ampitoetra anao amin'ny fifalian'i Andriamanitra ho sokafa amin'ny varavarana rehetra. Amen. Fa farany ny vano fatoran'izy rehetra. Zao ilay zavatra mitranga. Tsy tanteraka ny fahafahana azo sika raha misokatra amin'ny varavarana kanefa ianao mbola mifatotra. Tsy afaka mivoaka ianao raha to mivano ndray koa mifatorana fa mity mivaravarana. Mino an'izany ahako. Ary ianao koa ngamba mba resy lahatra miaraka amiko. Fa zao raha tsy misokatra amin'ny varavarana nefa ianao voava fatorana mandehandehanao fa homponja ihany. Mahita androany maraina afaka ianao. Amen. Afaka mifatorana amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatsiaro zavatra anankiray izay miresaka fatorana miva. Lazarosy nytenenin' Jesosy hoe voatao. Voaka izy fa mbola voafatotra. Dia Jesosy tamin'ilo vao fatorana dia avelao izy andeha. Nandray fahagagaly Lazarosy efa nitsangana. Wow. Masaingy tsy maintsy vanaingana amin'ny fatorana fa zao dia sepotra. Ohatra mahavariana kely. Andriamanitra ohatra ny teny milalao vitany tonga dia vady lasa.
fa zao navelany sepotra kely io fa mila mifanampianao proof ny vavolombelon'ny lazarosy mila mifidirany manodidina mahazy mba hanehoana fa tsy hoe faible andriamanitra mingeza indrindra ny nataony fa miara-miasa izy amin'ny famana mifatoranao mila manaiky hovahana tsafidy ianao mila manaiky hovahana tsafidy ianao za tompo tena manaiky fa reto mifatorana dia zao hovahana le izy dia sainy mamany le izy ina le marina le izy ianao manapa-kevitra za tsy hanao an'izao tsony za tsy andeha amin'ity tony za tsy hanao an'izao tsony koa misy olana zao le fatorana mandray fahagagana ianao ampiasain'andriamanitra be kanefa mbola tsy afaka tsara amin'ny zavatra mamatotra anao varavara nefa misokatra varavara ianao efa voava fa le varavarana fotsiny nidy dia tsy tafavoaka amin'ny fonjy ianao fa zao afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy minao fa afaka mifatorana misokatra amin'ny varavara ataovy amenna moa afaka niozina mifaratsiana rehetra mifahazaran-dratsy rehetra niozina ara-piankonana amin'ny anaran'i Jesosy mifatorana faratsiana tsy mety mianatra amin'izay io tapatapaka io androany amin'ny anaran'i Jesosy fatorany toka sigara rongony fitsangatsangana felonana orgueil fatorana dôly zany manomboka izao ny sakafonao tsy orgueil tsony fa orgueil amin'izay afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy mahita androany fahazo tombony-dôly tsika rehetra noho ny famange-panotronana alleloia tiafa mafy beo an'Andriamanitra tiafa mafy beo an'Andriamanitra alleloia tsy mba manana fao tompoko afa-tsy ianao ianao no iriny foko tsy misy fetra toko ateriko ho anao tompo ny sarotrako tsy manana fao tsy manana fao tompoko afa-tsy ianao no iriny foko tsy misy fetra tsy misy fetra toko atero azo ny sotratsika rehetra ateriko hoanao tompo ny sarotrako Jesosy manatrika ianao zay eto amin'ity toerany ity androany mahatsiaro zay ny lehibe ny fitiavanao tena tsy azo sandainana amin'inona na amin'inona ary zany fitiavana zany Jesosy no mahatonga anay mahatsiaro tena androany fa tokony isan'ny olona izay anaiky hijoro amaly fitianao koa zay Jesosy mahita fa tsy dia tena hoe ho anao loatra le fifaliana fa ny mampifaly anao dia ny mahita anay faly miaraka aminao ao an-danitra andova fiainana mandrakizay soa anay ihany ny fetezany ataonay matsiaro ny teny ao ambokiny joba hoe mahasoa an'Andriamanitra va ny olona tsy fa mahasoa ny tenany ihany ny olon-kely fa mampaninana ny tsy totokoa mora marina zay na ataonay tsy misy tsinony alehanay zay ihany isitraka an'izany zay le tena fondray marina tsy manamarina ny zanany ao anaty fiodinana fa mitoetra ho tia mandrakariva amin'ny fo manana fitiavana miomana ny andray foana amin'ny fotoana rehetra sotra fa ianao ny ray tsara indrindra misy fotoana izay efa nafoy ny olona hozy izy David zay nandrayko azy ao sisy efa nafoy ahy ndreniko nanadino ahy zao rehetra zao efa tsy nahatsiaro ahy Andriamanitra fenao no nahatsiaro ahy ny zavatra rehetra mety misy fandaozana fa ianao reriny tsy mandao mandrakizay amin'ny fony entinay Jesosy mikoky eo tongotrao makasitraka anao foana
fenao le tamin'ny voalohany indrindra renao farany indrindra eo amin'ny fiainanay. Sakafo mifonaina pahalalana androany. Ny lehibe ny fitiavanao anay. Ianao tsy nitanisa ny elokay. Tsy faly hijery ny fahadisoanay. Fa te hita ny fiovam-ponay Jesosy ah. Ary rehefa hitanao fa resy zay, hitanao fa voniny zay, maneniny zay, tsy andrinao ery miazakazaka, mamiana anay, mijery anay, manangana anay. Sotra Jesosy. Androany raha iombona aminao zay, manapatsapany zay ny asaribidiny fitiavanao ho ambony lavitra no zavatsarotra rehetra trenay eo amin'ny fiainana. Ary indro manatrika ianao zay androany, akipio masonao. Sainy Jesosy, atao fisary an-tsaina, alay fisary an-tsaina hoe io izy manatrika ianao. Manatrika ianao tsirairay avy any amin'izay toerana misy ianao, dia mijery sy mandinika ny fonao izy amin'izao fotoana izao. Dia atsotra ny tanany ankavanana, dia amin'ilay maso nena be, amin'ilay maso tena tianao, mbola tsisy fijery ohatr' izany, akipio masonao dia alay fisary an-tsaina. Dia izao no lazainy: zanako, tianao ny fitiavana mandrakizay aho, ary ny fitiavako anao dia tiako ho fantatrao fa ny sandaiko tamin'ny nanolorako ny aiko teo amin'ny hazo fijaliana, mba nananao antoka fa mitomba midy lafo tamin'ny nandatsahako ny rako, nanovako fanekena vaovao sady mandrakizay ho anao mba ho famelana ny elokao. Teteny aminao Jesosy androany, miverena zanako, mandraisa fanapahakevitra tsara, meteza naisitra sy hiala amin'ny fahazaran-dratsy sy ny ota mora mahazo anao rehetra, fa za tianao ny fitiavana mandrakizay. Ny antony mbola tsy handringanako anao dia satria tsy avelako handringana ny mpandringana, tsy nomeko fahefana ny fahafatesana andravanao, manantenanao foana, miandry anao foana, ary raha misy ny matoky indrindra fa hiovy ianao, tsy izay nanehoanao toetra miverimberina ka tofoka noho ny nataonao, fa izaho Jesosy, izaho izay nahary ianao hatrany am-boaka, ary mahafantatra ny asaribidinao eo imasoko, ny asaribidinao eo imasoko dia mihoatra lavitra noho ny asaribidiny ny reninao niteraka anao, satria raha amin'ny reninao ianao dia sombony aina, fa eo anatrehako ianao solon'ny aiko. Ny mihoatra nefa nomeko anao, mety manadino zanany nono va mivehivavy ka tsy hamindra fo amin'izay nalaoko ny kibony, eny mety manadino ihany izy, fa izaho tsy hanadino anao mandrakizay. Efa vita tomboka vatsy sy ny fantsihana ny tanako eo ampelantanako ny tomboka vatsy, anehoana mariky ny olatra fa ianao, ary efa namonjy anao fa androany zanako Jesosy, miolamosina ny fahazaran-dratsy, io avinavim-po io, io fiheveran-tena ho zavatra io, fitokiana amin'ny fahasoavana fa tsy fitokiana amin'Andriamanitra, io fitokiana amin'ny zavatry ny tany fa tsy fitokiana amin'ny mpanome. Teteny aminao androany, miolamosina ny faratsiana rehetra, misafidiana tsara dia mitody eo amin'ny hazo fijaliako, fa eo ny andrasako anao. Raha voniny ianao anio hiala amin'izany rehetra izany, mitsotra ny tanako indray ianao indray amin'ny fitiavana mandrakizay izay efa nitiavako anao hatramin'izay, tsy miova mandrakizay. Jesosy eo androany, mamaly izany andro izany izay, mamaly amin'ny fony manontolo, ary hiteny aminao androany: anao ao tompo ao, reko ny feonao, zay mitory ny fitiavana hoay, nefa milatsanga ny fino anao ao, anatonako anao, tompo ataovy manakaiky anao,
manakake manakake zany lanivoanao mivotraka isaurako tompo atawi manakakianao sini azufi talianao manakake manakake zani lanivoanao mivotraka saurako. Jesosy reko eto ny présence anao sotra Jesosy fantatro fa miaraka aminay eto ianao ndre Jesosy na tsinitsinina zay na tsy mendrika azy tsy mendrika amin'ny fahamasinanao akory nefa tena naiky ianao anatinay Jesosy vavaka any amin'ny fitiavanao androany mba hiompo tanteraka aminao zahay ho Jesosy tamin'ny alina zay namadia anazy tia mitenako izay vakina ho anareo zao natao ho fahatserovana misora azy amin'ny fotsika manontolo. Taka izany koa ny ranom-boaloboka ilay rano fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsany ho antsika sy ny pesiny maro ho famelana ny fahotantsika mandrakizay ho fanekena maharitra tomboka se vita tamin'ny rano izay nalatsany ho famonjena antsika misora fa voapirofo azo sotroana ny famelan-keloka ary azo hiainana ny fiainam-pahadiovana sy fahamasinana amin'ny alalan'ny fisokafan'ny famondram-pony afahantsika misitraka an'izany misora azy. Miteny amiko Andriamanitra fa misy olona eto ny asa teo amin'ny fiainanao Andriamanitra tena avy ao apoky le izy no tenen'Andriamanitra nanao le contrôle ianao positiva teo aloha dia négatif makanisa telo mitsovavolombelona meo voninahitra izy ny amin'ny fahamarinan'ny teniny sy ny fahatsarany la raty fotsiny dia meo voninahitra fa miteny amiko izy zao ny tombony ho anao tsy verina tsony le izy tia tanina mafy be tsika ho an'i Jesosy ao anatin'izay petra aloha anao fanatritsika ho an'ny tompo dia andre zay vavolombelona izay sy ny filazana. Alleluia. Ao anatin'izany dia asaina ilay olona izay voakasika izay teny fahalalana izay mba androso aty aloha azafady omeo voninahitra Andriamanitra ny tombony anao dia tsy hiverina tsony ilay aretina ho voninahitran'Andriamanitra rery ihany. Ao anatin'ny fanatitra dia ataontsika ny filazana afaka mandroso ianao dia rehefa avy eo ianao manao mamerina ny voninahitra any amin'ny Jesosy. Filazana moa zany dia miverina ny sekoly latsinainy talata larobia latsinainy maraina amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany shoprite Analakely sekoly fanasitranana talata maraina shoprite Analakely any ay super U Analakely super U Analakely deuxième étage amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany sekoly famana olana ary alarobia maraina sekoly fitahipanasy fanambinan-toetra ao amin'ny super U Analakely amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany. Alleluia. Amin'ny zoma amin'ny heriniomaly dia miverina eto amin'ny tranopokon'olona Analakely isika zoma fanotronana manomboka amin'ny 4:00 ary ny sabotsy kosa dia eto amin'ny tranopokon'olona Analakely ny fotoanantsika any ambaranjana azafady manomboka amin'ny 7 sasany any ambaranjana amin'ny sabotsy zao any ambaranjana manomboka amin'ny 7 sasany dia tongava tomy namana tomy ny havana mantsakay. Alleluia.
Ny onjapeo FM 90.8 dia mandeha tsy tapaka ao anatin'izany isaky ny adin'iray dia misy teny manafaka, misy toroteny hira fiderana fampiorenanao indrindraindrindra tsy fampanantenana ny zavatry ny tany fa kosa tena fanomezana anao ireo sakafo izay ilain'ny fananao ahafahan'ny fanahintsika tsirairay avy miombona sy mifankahita amin'Andriamanitra. Aleloia, aleloia. Ao anatin'izany dia ampirisiana hatrantsika hanana fiainam-bavaka, iaino teny, andray teny ary hanome izay takian'Andriamanitra amintsika tsirairay avy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Amen, amen. Mety efa vonona ve le olona le averina le fanentanana teo olona negativa teo aloha dia nanao contrôle dia foana le maha-negatif azy fa olona positiva azafady dia azafady positiva dia nanao contrôle dia lasa negativa le izy. Raha ao anatin'izay olona zay ianao dia angatahana androso ety aloha. Aleloia. Ato ve le olona? Eto le olona? Ya. Inona le nataon'i Jesosy teo aminao? Inona le aretina nisy? Voninahitran'Andriamanitra eny nandalo fahafatesana mafy ahoko. Ary zay mo fanandrisy dia isaoranan'i Jesosy nefa dokotera. Misy anton'izany fa voninahitra ho azy. Dia tsapako zao amin'izao miasa be izy zay mivady moa mivavaka foana zay menakavy ary zay nisaorako mivadiko hoe natreo ny fanaova fifadikanina fa za mbola tsy afaka nanao fa isaorako an'Andriamanitra fa Andriamanitra mahery ary miasa aminay izy. Aleluia. Manome voninahitra azy hatrany zay dia mbola hiderako azy amemezako voninahitra azy fa mbola velonako velona miaraka aminareo dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Ho an'i Jesosy misaotra betsaka tompoko. Aleluia. Dao tsika nantanantsika mitsangana aloha vetivety tena reko Andriamanitra ny tenan'ilay izy enoy positif ianao dia négatif tsisy tsony zany le izy tao anatinao fa zao Andriamanitra ny tenao an'ilay izy ho confirmena aza menatra fa misy dikan'ilay izy vita le izy apetrahan-tanana ianao tsy miverina tsony le izy. Amen. Zany hoe soniavina zany le izy ato ianao ho voninahitr'Andriamanitra aza menatra fa alohan'ny iravana ataovy tonga ety aloha fotsiny fa mety le izy tsy atery le izy fa tena mpitiavana be ny anaovanao le izy. Injiro telo ny tananao no itsodrantsika eo amin'ny fanatitra ray io ny anaran'i Jesosy misaotranao zay ny amin'ny fahafahanena mafy teo amin'ny fanjakanao ny fahasoavanao Andriamanitra mameno anay mandrakariva ary tsy afaka manao ninonino zay raha tsy nahazo tombony avy aminao. Tsy mampaninona Jesosy fa raha misy koa ny any anatin'ny fony tsirairay avy nefa tsy afaka nantanteraka an'izany izy dia taeo ny tsirairay avy ny fanatitra aza moa araka ny teninao dia tsy hoe tonga dia teriterina amin'izao fotsiny fa raha misy tenao fanatitra dia aoka izy andeha havana amin'ny rahalany raha mbola mahatsapa hoe tsy niavana tamin'ny rahalany izy manan'olana amin'ny rahalany voatery ny fanatitra. Noho izany endrim-panehoana fitiavana sy fankasitrana ary fiankofana amin'izay nitahinao anay fotsiny fanatitra fa ny fonay mihitsy ny tianao melohan'izay zavatra rehetra ataonay dia aoko voatany tsirairay avy Andriamanitra na nanam-pandrinana tanteraka na ny afaka nanao an'izany ao amin'ny fanjakanao tsofina rano anonotra mihoatra hatrany Andriamanitra amin'ny lafim-piainareo ray manontolony amin'izay nafafinareo amin'ny fanjakany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo ny amin'izany. Afaofany amin'ny lanitra ary ny tanantsika ity ndao tsika isotra an'Andriamanitra. Sotranao zay iray amin'ny anaran'i Jesosy. Makasitraka anao zay noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao, noho ny fahatsaranao. Deranao zay raiky mpanao ny lanitra sy ny tany. Fefanafenao any endry sy ny manatsaina izany zavatra zany fa nasehanao anjaza madinika kosa. Makasitraka zay ny amin'ny fitondranao, ny amin'ny lalanao, ny amin'ny fijoronao, eo amin'ny fiainanay mandrakariva, manamarina anay, manatanteraka eo amin'ny fiainanay tsara sy mihoatra hatrany amin'ny lafim-piainanay ray manontolo. Aoka ny saray avy ato amin'ity hevitra ity Andriamanitra ho voata. Aoka ny saray avy ato amin'ity hevitra ity tena nampahatsapana fa ianao no niaraka taminy, ianao no nomba azy, ianao no nikasika amin'ny fiainany, ianao no mampijoro azy, ianao ihany koa manatanteraka zay tsara rehetra tokony ho azy amin'ny atsipiri-piainany, ianao nitahiry zay voarainy tsirairay avy aminao amin'ny anarany
anaran' jesosy kristy avy any nazareta sotra raiko anao nyvoninahitra anao nydera anao ny sotra anao ny atsy ho anao a mendrika anao mandrakizay zany amin'ny anaran' jesosy kristy tompo a amen. Misisika farany tompo a mbola mifeny fantelony raha ao ianao tsy mampaninona fa hoentina any le micro atsangano eny tananao tratran'izay ianao hoe nisy zavatra nisoron'Andriamanitra nisy teo aloha dia afaka le izy aza menatra fahato izay olon'izay ataovy any hoe micro azafady meo anazy any micro. Alleloia. Le izy avy miteny ohatr'izay Andriamanitra tsy maintsy misisika kely afa tia ny tompo tena tsy hiverina ntsony le izy tsinona ndao are inona ny zavatra nitranga. Roa taona zay vao any insuffisance rénale dia tena narary foana ny ahako tsy afaka za moa sady niasa nianatra dia tena tsisy afaka azoko atao mihitsy satria vao mandeha kely aho dia marary torana ohatr'izany foana dia nandeha dokotera foana lany vola ariana rehetrarehetra efa ny fianakaviana efa kivy daholo hoe tsisy azo atao fa dia hoe marary dia rehefa nanolo tenan'Andriamanitra dia tamin'ny herinandro izay nanao verina tany amin'ny dokotera dia tsisy tsony le izy. Voninahitra ao Andriamanitra. Zao apetrao amin'ny lohany tananao pasteur amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta manonona amin'ny anaran'i Jesosy tsy hiverina aminao tsony zany ary tsy ho retsony zany symptôme zany mandrakizay veloma ary tsy zany tsony no antony ialana eto ambony tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Alléluia. Ndao tsika hideran'Andriamanitra. Ndao tsika hideran'Andriamanitra izy sotra anazy any amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra. Ao fafany amin'ny lanitra ny tananao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Zao lazaiko aminareo aza menatra mamerina amin'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Fa tena fahasoavana sy fitahiana ho antsika ny fahafahantsika hoe miaina mahalala fa eo amin'ny fiainantsika izy mikasika ny fiainantsika ihany koa. Deran'Andriamanitra tsika miteka. Deran'Andriamanitra.
Andesika yakatra chalevetubuita masina Fometka wanadematra Fiderana tsara lavitra metrikaze Mahisi le fazak Tuku faefan Tuku fazakanize Jesus Louise Jesus Louise Fazaka mfuninaisha Jesus Louise Fazaka mfuninaisha Jesus Irene Jesus Louise Fazaka mfuninaisha Jesus Louise Fazaka mfuninaisha Enuni fulaza quase Enuni fulaza quase Dança tu casa dia Suda famulupe non fa marina da Nizali non mi aspettarine Nana mi fene da zitti Sette l'uomo si stanno fitta da zona Ma roba patesane Sangana uani passane Non passe falasane Kacamana danice, kamanana dia manice, itam pamusena, asmi pajasena, hela managi saize, amita makawaize. What do you want to say? Asanda twasana tesose. Ura kura kawan tesose. Jesus Louise, Fazaka mfuninaisha Jesus Louise, Fazaka mfuninaisha Jesus Louise, Fazaka mfuninaisha Jesus
avijija izy no avijija Hosanna 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 Isn't sunny DJ Praise no puni DJ Hosanna Hosanna Over from the Antigua one to Sose Tony Tukunao Abitinao Aviani Tukunao Sinao Lai Mayeri now Ilitut Sinao Adama Vauvau Adama Vauvau Sinao Wavia Funina Isis Pinarulana Nini Labanao Vauvau Ravina Lepanza Canção Tulisa Isn't sunny DJ Isn't sunny DJ Isn't no puni DJ Isn't no avijija Hosanna Hosanna Isn't sunny DJ Isn't sunny DJ Isn't no puni DJ Isn't no puni DJ Isn't no avijija Hosanna 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 Over from the Antigua one to Sose Hosanna 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 Praise and sunny DJ Isn't sunny DJ Isn't no puni DJ Isn't no puni DJ Isn't no avijija Hosanna Isn't sunny DJ Isn't sunny DJ Isn't sunny DJ Isn't no puni DJ Isn't no puni DJ Isn't no avijija Hosanna Hosanna Isn't sunny DJ Hosanna Isn't no puni DJ Hosanna 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 Isn't sunny DJ Hosanna Isn't no puni DJ Hosanna 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 miavo indrindra zao tsy kity atanina maveo amin'ny fanjakatsika korakoraka maveo an' Jesosy Alleluia avofany amin'ny lanitra ary ny tanatsika edy andao hisaotra azy sika fotsika manontolo anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra anao ny fiandrianana anao ny fahambonina ianao le mendrika mandrakizay tsy misy mihitsy ny tahaka anao misandrato amin'ny fiainanisam-batan'olona Andriamanitra aoka ny fahatsaranao amenao anatinay aoka izay ho mamy ny fahalalana miatrikolana fa tsara foana ianao ninona zavatra lalovana ninona zavatra tsy takatry ny saina tsy mampiova ny fahatsaranao zay rehefa eo an-tananao ny zavatra rehetra dia fantatra efa mahatoky no anaranao ary tsy ny zavatra mitranga no tonga n'ilay izy hoe tsy ho tanteraka sanatria fa ianao manana ny lalana hoety mahatanteraka sy mahatotosa ny fikasanao hatramin'izay ka ho mandrakizay tahaka ny nahatongavany tsy nasaina le aretina no anesoranao azy koa amin'ny anaran' Jesosy tahaka n'izay zavatra rehetra tsy natao sy nambolena nefa tonga tao amin'ny fiainanay no anongotanao azy ihany koa Andriamanitra androany raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay anjara fanasitranana fanafahana izay anjara vahaolana izay anjara mpanovananao miteny hitsiry ao anatin'ny fonao hitoetra ao anatin'ny fonao hamaka ao anatin'ny fonao andresy eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fahitanareo ny Jehovah ka ianareo mampamilapirana ny tavany aminareo nizy ka anomenareo fiadanana sy anomenareo famindram-po mandrakizay
ary izy le ampitoetra anareo tsy manana ia amin'izay rehetra leanareo satria ny miantoka anareo izy fa nisandry ny aninitra sy ny tanany mahagaga eo amin'ny fiainanareo mandrakizay. Aza matahotra fa tanteraka izay natombony ary ho fainy mandrapitranga an'izany hatramin'ny farany. Ho an'ilay mitoetra amin'ny sisa fiandrianana mandrakizay ny voninahitra, fahatsarana, ny fahamboniana, ny fahamendrena izay azy rery hatramin'ny taloha indrindra, azy rery ankehitriny ary azy rery mandrakizay mandrakizay. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra maty izao ary fahasoavan'Andriamanitra maty izao anareo. Amen. Araka ny